Tavaraka indray isika eto amin'ny Miara Manonja menga eto amin'ny MBS sy ny radio madame ny ity zoma 12 Oktobra 2024 ity manantitra ny araba ambampirarintso ho antsika mianakavy amin'izao fotoana ny Miara Manonja na ianao eto Madagasikara na ianao any ampitan'ny ranomasina. Izany araba izany dia tsy ho afaka vahantsika toy ny ketsa na hoe sorisoritantsika tahaka ny volo fa dia atao randra-tokana izy dia mitovy tatana samy mahazo an'izay araba izay. Arapaina ianao toy ny olo mahery ka iady zany ianao ho maro pioby ary andresy ianao ho maro pitehaka. Izay no hoe la tonkolasy tombovavy fa ny votoatin'ny fandarantsika toy ny mahazatra dia misy ny famakafakana izay hoentin'ny mpisehatra eto. Eo ny namako fanirina zafimanantany, eo ihany keo ny solombavambahoaka izay efa tazanao ambadika eo ny solombavambahoaka ny Madagasikara voafita tamin'ny alalan'ny tiako Madagasikara teny am-boriboritany fa enina Totoso Andriamampandry isy ny famakafakana loha hevitra izay hoentiny mazava loatra. Eo ihany keo ny vahiny hafa mbola ho avy eo fa ny faniriana teny hoe ny afahantsika manaraka ny fandarana Miara Manonja miainga eto amin'ny MBS sy ny radio mada ka tsy hoe anaraka fotsiny fa mba misy zavatra mivaingana ho azontsika hoentina amin'ny fiainana zany hiatrehana fiainana mba hisy zavatra mazava tsara manala ny takotakona rehetra izay mampanahirana ka izany fiarana izany amin'ny Miara Manonja dia fitaovana afahantsika mahafantatra an'izay tsy fantatra ahafahana ihany keo mitsikera ny zavatra tsy mety ary ahafahana miteny izay atao hoe zavatra tsy mitombona sy tsy maso ny firenena malagasy hoentina eo izay azo hoentina ao anatin'izay fa dia ny faniriana zany dia ny anarahantsika ny fandarana hatramin'ny farany. Fanira zafimanantany inara dia miraba rena arabe mananjara miraba ny teknisiana antsika amin'izao fotoana izao zay mandefa ny fandarana amin'ny alalan'ny MBS radio mivatana sy ny tele mivatana ary ny radio mata. Mirabantsika maneran-tany na eto aterana na any ivelany manaraka ity fandarana ity. Ny hanomboantsika angamba dia ny fialatsiny aloha zany ho an'ny omaly satria dia nisy ny tsy fahatomombanana kely ara teknika teo amin'ny fampitantsika ny fandarana tamin'ny omaly tamin'ny alalan'ny resaka réseau izany ka somary nanahirina antsika nandraina satria tena nelanelan'ny teny dia nisy fahatapahana zany ny fandraisantsika azy tamin'ny Facebook sy ny YouTube zany efa nisy moa zany ny montage izay nataon'ny teknisiana nahafahantsika nandray ny fandarana omaly iny fa dia aterina ny fialantsiny samihafa tompolasy tompovavy tahaka izany ihany koa ny fandraisantsika tamin'ny radio fa lalovantsika aloha ny 420 ora ny songadina ho an'ny vaovao teto Madagasikara alohan'ny hanomboantsika tahaka ny mazatra ny raharaham-pirenena satria dia fanambara ny rina arabe mananjara teo ny hisin'ny vahiny tompotrano izay efa atao trano amin'izao fotoana izao dia nisy olomam-bahoaka ny Madagasikara Totoso Andriamampandry izay voafidy tetsy amin'ny boriboritany fahaenina. Raha olalovantsika ny 420 ora izay vaovao nisongadina teto Madagasikara dia anomboantsika izany avy hatrany angamba ny hoe ny roso tamin'ny fitokonana ny eo anivon'ny Saint-Pidou na syndicat mipiasa ny douane izay nanomboka omaly mitohy amin'ity an'ito izany fitokonan'izy ireo zany na dia teo aza ny fanakanana izany nataon'ny préfecture de police eto Antananarivo renivohitra nambaran'izy ireo fa tsy manana fahefana isakana izany fitokonana izany ny anivon'ny préfecture raha ny lalàna ny resana fa fampafatana izy ireo nataonay fa tsy fangatahan-dalana akory ny ary fangatahan-dalana hanao an'izany fihetsiketsehana izany ary tsy nisy ny fidinana an-dalambe izay nataon'izy ireo fa fitokonana teny amin'ny toerana izay misy ny toeram-piasan'ny reo mpiasan'ny ladoany zany na eo anivon'ny fady tseranana. Ny tany Tomasina ny teto Antananarivo nefa ny ompom-po amin'izany fitokonana izany manaraka ny vaovaontsika ny amin'ireo faritany maro samihafa mba hazona akony amin'izay hoe nakaiza sy manahoana
izany fitokonana ataony mpiasa ny faditseranana izany. Mitoetra ao anatin'ilay tsy fanekena ny sin'ilay endrika zay hanomezana ny orinasa tsy miankina ny faditseranana moa ny fitokonana raha ny fanampim-bavao fantatra amin'izao fotoana izao. Fa ankoatra izay dia sarina teny amin'ny serana mpiara-manidina Ivato ny fikasana hamoaka vola vahiny antsokosoko zay noeritreretana zany hivoahana tamin'ny zotra mpiara-manidina AF 935 zay ho an'ny Paris zany ho an'ny miserana mpiara-manidina Charles de Gaulle zany. Manodidina ny 5,770 sy 8,4 na 28,775 euro no nokasaina ho avoaka tamin'ity fanondranana zany vola vahiny izany. Famoahana antsokosoko zany raha ohatra ka ataontsika ny totaliny dia 132,365,000 ariary na 661,825,000 francs no totaliny zany vola vahiny zay 28,775,000 euro sarina teny amin'ny serana mpiara-manidina Ivato izany. Ny lalàna moa de mametra fa voafetra ny fahafana mitondra vola vahiny mivoaka amin'ny sistan'ny Madagasikara ary efa misy vola zay nokajena manokana ho avoaka amin'izany ary dia tsy maintsy misy ny taratasy mazava zay miresaka ny fifanakalozana tany amina bureau d'échange zay vao atao zay famoaham-bola na fitondrana ny vola miala eto Madagasikara makany ivelany izay mba ahafahana zany manodina ny tontolo ara-toekarena dikan'izany. Isika aza moa manao an'le rapatriement de devise maika moa fa misy famoahana devise antsokosoko ivoaka eto Madagasikara. Anisany ho apetraka amin'ny vahintsika tompotrano sady paitoekarena ny mpampianatra mpikaroka mpampianatra député Todso mahakasika ny tony vola vahiny na devise tony rehefa aveo amin'ny fandaharantsika. Fa mbola trateka ihany koa teny amin'ny garotera pasapito tamin'ny fakomaly ariva zany ny fikasana hanondrana sokatra zay efa tonga teto Antananarivo re sokatra avy any Toliara miisa 7,7 izy ireo ary raha ny fantatra dia ny teo anivon'ny gendarmerie Tanavilla no nahatsikaritra izany tamina fanomezam-baovao azon'izy ireo avy amina olona tsara sitrapo. Nokasaina avoaka ny velany ary 3,000 euro na 3,000 euro no vidin'ny sokatra iray raha ohatra ka ny fanadihadiana nataony teo anivon'ny fitandrona ny filaminana amin'ity famoahana sokatra 7,7 ny eritreretina ho avoaka ity zany ao anaty fanondranana tsokosoko daholo zany satria arovan'ny eo anivon'ny fanjakana malagasy eo anivon'ny lalàna zay napetratsika miaraka amin'ireo sampana vahiny tahaka ny sitesy ny famoahana zavatra antsokosoko tahaka izao ary ao anatin'ilay biby arovana ny sokatra zany ka 7,7 no kasaina avoaka zany ary efa misy mpandray 3,000 euro ny vidina de raha ataony total zany de 1,90,200,000 ariary ny vidin'izany sokatra izany na 5,451,000,000 de FMG ny total midin'izany sokatra 7,7 kasaina ho avoaka eto amin'ny tany Republikan'ny Madagasikara izany. Mampalahelo mahamenatra izany fa so ihany moa fa sarony teo anivo ny fitandrona ny filaminana izany raharaha izany ary dia everitsika fa averina na apetraka any amin'ny toerana tokony hiarovana azy ireny sokatra ireny. Akoatr'izay dia mbola mitohy ny doro-tanety satria ny lalana ny azo anantsoy makany ambanja any amin'ny areny sisiny zany dia nirehitra ny talenty omaly alina ary amina kilometatra maro be zany efa nresantsika ny hoe inona daholo zao fambara izao inona zao trano zao tahaka nisy tany Ambositra tany Morondava tany Brikaville tany Akarafantsika tetsy Ambodratrimo tery ambadiky ny Rovanilafy sy ny sisa dia mirehitra ny tanety ho an'ny eto Madagasikara. Io ny sary zay avoaka ny teknisiantsika zany amin'ny fahitalavitra amin'izay firehetan'ny tanàna ho an'ny eto Madagasikara izay raha ny zava-misy teny amin'ny lalam-pirenena fahenina ity avoaka ny namantsika teknisianina ity tsy amin'izay doro-tanety omaly alina izay.
Akoatran'izay dia iverenana ny adefitsika angambany hoe hanomana conférence débat ngeza be reo RMDM diaspora any frantsany ary any amin'ny fahatelopolo ny volana oktobra 2024 no anatotosany izy ireo am'izany zany hoe amin'ny herinandro ambony zany manomboka am'roa ka hatramin'ny 5 ora hariva no anatanterahana am'izany conférence débat zany resahana indrindra mahakasika ny fiainan'ny firenena any amin'ny domaine la farandole salle A any gratte de toro no hanaovana izany etsika lehibe izany mbola hoentitsika tsindraindray eto ihany araka ny fandaminany fandaram-potoana no hitaterantsika zay fanomana ny RMDM diaspora ity conférence débat momba ny Madagasikara ity fa amaraparanantsika ny 420 ora misongadina alohan'ny andraisantsika ny vahintsika dia ny vaovao mafana de mafana am'izao fotoana izao dia tafapetraka tamin'ny 29 oktobra lasa teo teny amin'ny antenne Miara pirenena eny Tsimbazaza ilay volavolan-dalàna na proposition de loi zay napetraky ny solombavamboaka avy any Tsiombe Ramatoa Masy Golamali zay miresaka indrindra ny ITG na ny interruption thérapeutique de la grossesse zay no fanalavana azy na ITG zany na tokra dia azavaitsika amin'ny teny tsotra hoe fanajanonana ny voaka no ny antony ara-pahasalamana ireriany dia ao anatin'izany hoe raha toka misy fiantraikany mety ampidi-doza ilay reny mitondra voaka na ilay zaza ho ateraka dia zay zany ny antony ty volavolan-dalàna mikasika ny ITG ty na interruption thérapeutique de la grossesse moa zany ny fanafoezana azy izy ty dia tsy mitovy amin'ilay IVG ina moa ilay IVG dia interruption volontaire amin'ity grossesse ty zany hoe tena safidy lay fanalanjaza samy fanalanjaza izy ty fa ndray fanalanjaza zay misy ny tolokevitra zay avy any amina mpitsabo zany ny ray fanalanjaza vokatry ny safidy nylay rem-pianakaviana mitondra ilay zaza na vokatry ny safidy nylay fianakaviana no ny antony manokana tsy fantatsika mahatonga an'izany rehetrarehetra zany fa ho diniatsika ho fakafakaitsika ho resahtsika miaraka amin'ny solombavamboaka todsoandriamampany zany satria raha mafana eny anivon'ny antenne Miara pirenena izany rehetrarehetra izany ka hodiniatsika rehefa aveo fa amaranantsika nijery todiky ny vaovao misongadiny 420 ora de niona tamin'ireo corps diplomatique na ny PTF zany teny amin'ny lapa-panjakana iavoloha ny filoham-pirenena Omaly Andriamatoa Andry Rajoelina maromaro ny lahadinika tao anatin'izay fa ny azo everina dia raha mafana mahakasika ny raharam-pirenena tsy maintsy ifotoran'ny adevitra voaingana moa tsika no nahazo lela vola maromaro teo ny amin'ny FMI tamin'ny alalan'ilay hoe vola tsy averina 332 millions teo ny vola azontsika teny anivon'ny fanjakana frantsay teo ny vola azontsika tamin'ny alalan'ny banque mondiale tamin'ny alalan'ilay IDA sy ireo milafom-bola marobe zay mandeha amin'izao fotoana izao ka reny dia tsy maintsy misy adevitra tao ary misy fepetra mifanaraka amin'izany dia fantatsika hoe ny endriky ny demokrasia ny endriky ny fahalalahana sy ireo mety ho fanapaha-kevitra raisina zay tokony ho raisiny fanjakana ao anatina zavatra mafana amin'izao fotoana izao ka tokony hisiny zay apaisement zay mandeha ny adevitra any ambadika rehetrany fa angamba tsy ho avancetsika aloha ny adevitra fa matoa misy zay fiaona lehibe zay omaly de misy ny adevitra mihodina mahakasika ny raharaha-pirenena hoentiny eto zany anatin'ny fotoana zay handrosonina i raharaha rehetra fa mbola ao anatin'ny fitrandraham-bavao samy hafa itsika sy ny fanangonana reny vaovao reny fa eo amin'ny lafiny politika topilasy topibavy dia tsy misy zavatra tongatonga ho azy zany tsy misy zavatra mandehandeha foana fa amin'ny antony daholo nitrangano ny lafiny zavatra rehetra izany mbola vaovao rentsika tamin'ny herinandro ty ihany koa ny amin'ny hoe nisy ny fandraisan'ny teny mahazo arivo ny primature ireo solombavamboaka zay miaradia amin'ny fitondrana ao anatin'ny adevitra zay fivoriana ara-potoana faharoa zany rehetra izany ary mbola ao anatin'ny ketriketriky ny loi de finance 2022 daholo zany rehetrarehetra izany inona zavatra hitranga tena hotodisove lay loi de finance tena arak'izay tsy hoe vahiny ato an-trano resahantsika amin'izany satria efa nisy tranga tamin'ny 7 adevitra be ty loi de finance ty de anefara tamin'ny ordonnance de mbola adevitra be tamin'ny 2024 isaky ny misy le loi de finance de adevitra be mahakasika an'izay ka hotody ve izany amin'ity fivoriany ity zay ietrehana ny 2024 sa dia ho adevitra ho tapaka eny tenatena satria raha ny zava-misy eo tsy mazaza zany eo le ratification mahakasika an'ireo vola zay trosaitsika
fa eo ihany ko ity lalàna momba ny ITZ ity eo ihany ko asa randehany ihany resaka voirie illicite fa eo ihany ko ny loi de finance 2022 zany rehetrarehetra zany dia itodian'ny masony rehetra mafana ny toedrarah mafana ny raharaha politika sy ara-toekarena sy ara-sosialy eto Madagasikara ka tsy maintsy ny lalovan'ny adevitrika zany ny zava-misy zany ny malaza resaka an'izanysika ato anatin'ny fandarana ka miaraba avy hatrany ny solomavam-boaka ny Madagasikara isika totsoa Andriamampandry rehefa nisafon'ny vaovao nisongadina nandritry ny 420 ora raha ny zava-misy eny Ambohimanarina alohaloha ngamba ny tonga de zay no alefa avy hatrany tamin'ny herin'ny toy izao dia ny vahiny teto amintsika ny solomavam-boaka totsoa Andriamampandry dia niazakazaka avy nametraka ny vato fototry ny fanamboarana tetezana teny Ambohimanarina teny amin'ny distrika zay nalany azy ary hitantsika amin'ny sary amin'izao fotoana izao fanamboarana izany tetezana izany ary natao amina rihatra beton zany dia efa miroso ny asa ary amin'ity androany ity dia tsy amelantsika izy raha tsy resaka nyity firoson'ny asa ity satria de efa mandeha zany ary efa tafapetraka ny rihatra amin'ny beton ary de miandry ny fahamainany ao anatin'ny fenitry ny 120 andro de azo andehanany vahoaka eny Ambohimanarina manodidina an'Andramena sy ny sisa eny zany tetezana izany araka ny hitantsika amin'ny sary izao zany fa teo ihany koa ny fanomezana zay naroson'ny solomavam-boaka totsoa Andriamampandry ho an'ireo tanora kristianina zay hiatrika tafika masina zany araka ny hitantsika amin'ny sary eto amin'ny fahitalavitra moa zany de mahita zany mivantana zay mandray anjara ao anatin'izany fampiroboroboana ny tanora sy ny sehatry ny fiangonana izany de nisy ny fanomezana zany vatsy ho an'ireo hiatrika ny tafika masina zay amin'ny akapobeany ny vaovao fa hidirantsika avy hatrany ny solomavam-boaka ny Madagasikara izy moa dia solomavam-boaka manao zay asa sosialy izay eny anivon'ny boriboritany zay nalany azy miarabanao Andriamatoa solomavam-boaka tafaradalany eto indray amin'ity maraina ny Miara Manonja fa 20 volana Oktobra ity angamba tonga de ilay vaovao eny Ambohimanarina no hitodian'ny adevitsika avy hatrany azo tetezana na azo lalakely mandeha ny resaka fanazavana ny resaka lakan-drano mandeha ihany koa ny resaka fampianarana maimaimpona na informatique na cours d'anglais mandeha ihany koa ny fankalazana fety mipikabary amina toerana samahafa ao Ambohimanarina boriboritany nalany anao ary dia ao indray ny fanampiana ny tafika masina sy ny sisa mbola eo ny député Totsoa vaovao aloha zany hanamafisanao azany rehetrarehetra zany ya faly miarabanao iafaniry ary faly ihany koa miaraba ny vahoaka malagasy rehetra na eto toerana isany na ny any ivelany faly sy ravo indray fa dia anjarany tenanay no aneo faneho-kevitra ara-politika ara-toekarena ary ara-sosiala zany ny fiainam-pirenena zany amin'izao fotoana izao ary eto tahaka ny fanaoko mahazatra dia miondrika mpanajana ho an'ireny namana havana zay anodomandry ireny zay gasy rairay raha amintsika ary mampahery anisy reny amin'izay vona mahazo zay ary koa zay betsaka ny any amin'ny hopitaly sy any trano any hiarany tsy fahasalamana dia mirasoa sy fahasalamana ary mitondra bavaka reny olona ireny tonga de hiditra amin'ny fanontanianao faniry taditsika misa tamin'ny herin'ny androany dia hoy za hoe misy tetezana ho Andramena zay amatona maro ratsy rehefa tena tsy azo andalana tsony zany ary efa amatona maro no taraina ny vahoakana Andramena zany nangataka hoe atao io tany amin'ny ministera ny travaux publics ny commune urbaine Antananarivo amin'ny tompona ndraikitra rehetra fa dia tsy nazo valiny mihitsy zany nafapo nanatona ny tenako izy ary dia andraisiko andraikitra zany ary nanao an'izay ary ny tena teto raha tadidinao hoe ray volana ho any meko ny vahoakana Ambohimanarina de ho vita io zany hoe 15 Oktobra de 15 Novambra no vita hitantsika efa vita sady izy zao ny asa andro amanalina ny mpanao azy nanatateraka izay ary izao zao de efa vita beton armé fa araka ny voalazanao zany de miandry fotoana andro iavitsivitsy sisa ka amin'ny eo amin'ny voalohany volana Novambra zany dia hoavitsika zany anokana an'izany ry vahoakana Andramena ary
ny curage koa moa zany a lavalava ihany izy efa nampanantenana lavalava de lava de jereo ny aratsiny a jalo ny mivoaka ary zay mitondra voaka na akizy na ray aman-dreny be de milatsaka anatin'io faniry a misy tapaka ny tongony a folaka nisy vehivavy bevoka zay tena taraina tampoko izy de nitomany a fa afa-tra azy izy tao anatin'le izy a zay mahontsa ny tsy fandripalemana moa zany de mangony fotsiny am'le tetezana tsy vita zao izy a efa afaka andanany tomobile ny sarety ndrehetrarehetra na ny olona ary a ary fantatsika fa nyvahoaka nandramina zany de nisany betsaka ao anatin'ny ambo manarina dia ndraisiko madio tanana ny fananaovana an'zany a tamin'ny volaposy a ny tamin'ny fitiavana zany a ao anatin'izay ny dikan'izay dia homme de parole ny tenako ary zay ny tokony ananany mpitondra hoe rehefa miteny ho atao de ho atao ary ny ary a tena hoe 15 novembre meko ray volana alohan'zay de efa vita le izy faniry ao anatin'izay na de tsy asan'ny solombavamboaka ary nanao an'zany foto-dravitra zany averika zany a manao lalàna no asan'ny solombavamboaka mitondra ny teny ny vahoaka ary manomana ny asan'ny gouvernementa ny mpanateraka ny asany fa matompona ndraiky zany tena de andraisiko ndraiky zay ary tsy ho ihany fa petabe any tanety any misy zavatra maro any eraka kambo manarina de manao zay vitany tena araka ny voalazanao teo ary voatselako kokoa de nanampy ny tanora kristianina teny ambodimita ny tenako zay nao tafika masina sy ireo mpahanoera gasina ambo manarina zany a zay anao tafika masina zany a miaraka izy ireo de name vatsy zany a frena izy ireo zany a ahafahana manao an'izay tafika masina izay ka dia mbola milaza ny voakany ambo manarina ny tenako fa raha mbola velinaina dia mesaka mijoro manampy ary manohy ny asa sosialy a zay afatarana nareo ahako satria efa tena latsapaka anatin'ny vahoaka sy eraky ny tokantrano malagasy maro faniry a zany fahantrana sy zany fahasaranana mahazo ny vahoaka izay manak'izay faniry dia ny toetra raha politika amin'ny akapobeany dia miazakazaka hitatsika fa betabe ny grevy atsy sy aroa am'izao fotoana zao akoatra ny fitangan'ny vidim-piainana ny tsy fanananasa voatsela zao de ny Saint-Pédou zay ny syndicat ny mpiasany douane zay mikakaiky ataoly ary karama betabe ny tsy voaloha am'izao fotoana zao ary asiko resaka zany a satria ny efa voasoratra tonika ao anatina loi de finance anaty teti-bolona mpanjakana tsisy oforoana de mahagaga hoe nakaiza le vola ary izay zao mahasombamboaka anange zay no manao ny lalàna fa ny gouvernement manatanteraka an'le izy de makaiza ary le vola tadio fa tsy azo anaovana gymnastika ny teti-bolona mpanjakana hoe tiato de afindrato fa rehefa hoe tia natokana ho an'ny karama ny mpiasa-mpanjakana de tsy azo kitehanao iny fa tokony andaovana an'zany de nakaiza ary le vola fananjavana zany no midika faniry fa misy tsy fahaiza mitatana misy gaboraraka zany a ny fitantanana ny fiainam-pirenena am'izao fotoana zao na io misy gaboraraka tsy fahaiza mitatana misy kolikoly avolenta ao na tena hoe tsy fahaizana sy tsy fitandremana am'le fitantanam-panjakana no atao ao anatin'izay ary eto dia miantso ny mpitondra rehetra ny mpanatanteraka ny filompirena hoe jerevy manokana reny olona mitokana atsy sero reny ao anatin'izay ary eto dia vahako manokana faniry mampampianatra ny université amina mpampianatra pikaroka satria tena mikakaiky ny mpandrara am'izao fotoana zao efa roa volana no tsy nahazo karama ny tena moa ao anatiny le izy amin'le mpampianatra ny tena dia nanadiady hoe tena inona marina tena fotsiny olona am'ty mpandrara ty fa mampanaelo ny université nke tsy mandeha raha tsisy mpandrara zay indrindra ma reo no manao ny administration rehetra nanadiady ny tena koa ny haino nakany amin'ny ministèran'ny finance nakany amin'ny ministèran'ny enseignement supérieur rehefa natao famakafakana faniry ary tiako ampitaina amin'ny olona sy ny mpandrara zany fa ny ao amin'ny finance ny tena misy ny olana ao amin'ny resaka contrôle financier zany de giazandry zareo zany izany karaman'ny mpandrara zany na ny volan'ny université giazandry zareo zany ny faniry ary efa manao tena hitako mihitsy ary tena tsapako fa manao zay mety ny ministre ny enseignement supérieur ao anatin'izay marina fa ny hevitra politika no tsy mitovy rehefa mahita kosa olona nesaka faniry de nesaka fa ny olona tsy mesaka kosa de tsy mesaka zany hoe ny ministre ny ministère ny économie sy ny finance ny fototry ny olana am'izao fotoana zao
sy ny prime ministre hoe vaoaingana le olany fa ny ministre ny enseignement sup zay sorako fa amin'ny alina amin'ny maraina manontany miresaka de mamaly izy ary manadiato ifotony ao anatin'le izy ary mesaka izy mandamina sy mandrindra n'le izy ary io a resaka teknika ny ministère nkeno manao an'io sy ny administration fa ny vola ny ministère ny finance no manao an'izay fa maninona moa tokony ho vita nke zany ny réforme zay ataon'ny ministère d'enseignement sup zay mesaka am'zao fotoana zao rehefa vita zay vao tokony anapa-kevitra ny ministère ny finance fa maninona moa ny indemnité de technicité zay vola zay hoe droit anana ny mpandrara de sady tsy omena le izy hoe sorona atao nefa efa namoka tamin'ny 2003 io 2013 no sitraka an'izay no sitraka de maninona no hoe sorona tampoka keo le izy zany federana maninona no ataonareo ela be le izy makaroa misy procédure atsy aroa naninona hatram'izay tsy misy an'izay ary za de mankasitraka faniry eto matsy zay le hoe itsika dia mpanohatra malala fomba ao anatin'izay opposition intelligente hoe tsy mety nataon'ny ministère ny finance amin'ny fampijaliana ny mpandrarany amin'ny université fa ny ministère ny enseignement supérieur de miezaka mandritra izany nefa voafetra ihany zay le fahefana anana ny ministère ny enseignement supérieur zay ka de manao antsoavindray androany ho amin'ny ministère ny finance amin'ny ministre ny finance mba jere voakaiky reo ho an'ny gouvernement tamanontolo fa tena tsy mihinankanina ngika reo oloreo faniry ny anina an'io de tafina an'io nkeny ny mpandrara vao azo ny karama de efa mandeha tsiprian'le izy mainka moa fa tara ro volany zany efa betraka nytsosa nytrosa ny zanaka ahoana ny sakafo ny fianarany zanaka ao anatin'izy ny jirama ao anatin'izay ny ofatrano de tiako zany no miteny an'izay milaza izay zany ho anareo mpandrara fa zay ny fototra ny orana de ny ministère ny finance zany manao apy mamba am'ty karamanareo ty ary za dia ho avy ny fasafasy amin'ny gouvernement ary teny mafy an'io amin'ny gouvernement indrindra fa amin'ny ministre ny finance zay tsy mamany olana manjary ny olona zay miasa indray nomena tsiny am'izao fotoana zao hoan'zay tsy malala zany ao anatin'le izy zay zany tiako tena kely faniry ao anatin'izay manarak'izay koa de tsy haiko ihany koa ny tsy teny amin'ty resaka oeraoera lavy ty ataon'ny mpitondra fanjakana ny lalakely ve no ataonao 10 metatra 100 metatra de ny filohan'ny repoblika no anokana ny lisy faniry sy koa atao réhabilitation ny pp atao zany ngy tokony ny chef fisikoa nandraina farafaratsiny centre de loisir ny centre de loisir maro isan-karazany ny chef fokotany na maire de efa afaka anokana an'izany aiza zany le anjara asan'ny filoam-pirenena am'zany zany manjary manamaivana ny fanaovana tsinitsina ny asana filoam-pirenena zary mavita lalana 200 metres 150 metres am'za manokana lahatra aminao izy zany de lahatra avenao amina solombovoboka lahatra avenao amina filopokotany resaka fahabedina koariny no ataonao de otokanana filoam-pirenena zay hoe le manodidina azy mihitsy zany manaratsendrika ny filofany farany de ny wc public koa vita efa nisy an'zany de diovana kabe de ho avy izy ao anatin'le izy de lasa mampime sady matsikaiky le izy ao anatin'izay hoe tandrovy ihany le maizy azy le valeur am'zany hoe filoam-pirenena hatramina installation na gouverneur nefa tokony misy valeur ministère ny tany io prime ministre zany ohatra zay fa tsy hainy le fitondrana am'zao zany mampiavaka an'izay anjarana chef fokotany ao tokony hitokana lalakely sy ny any zany na ny maire farafaratsiny fa ianao ve no avy anao an'izay zay zany zavatra tokony ho jerena ao anatin'le izy fa tsy mety zany ary eto faniry ary tadiditsika ny teniko teto ary zay teto amin'ny Miara Manonja de efa nyteny ary za de anisan'ny voalohany ny teny hoe anisany ihany koa nge tsy mampandroso ny firenetsika de misy membre ny gouvernement tato sy ny mpitantana ao amin'ny présidence tokony esorina efa 3 taona latsaka kely zao ny titana n'ity fitondrany ity faniry roa taona sy tapany zay no niteny hoe reto olo atao esory ao anatin'le izy ny directeur ny communication efa lasy rindarako tomanga efa foviana no niteny anaraka ny teniko any foviana voesorina le olona anaraka ny tenina enge esoro ny général Ravalomanana seky ary tsy zareo fa ny sombovoaka maro nefa ny tena zay nanaraka ny teniko daholo be da be ny olona efa tateorina fira vao ny esorina efa ny tena teto ny tabataba na tena evon'ny antemera pirenena esorina de zeny jirama
amin'io delestazy lava rano tabaka tsisy voafian'le olona mihitsy voafina voesorinao le izy nareo ke zany mientsy manaraka iny fa tara nefa amin'ny fitondrana ny raharaha-pirenena voatara ray andro fanery ny décision taraiky de petsaka miperta petsaka ny perta ao anatin'izay ary mbola nyteny tsy zarery esolo misy ny communication io jereo zao fotana mahafaty ataony rehetra misy no miteny na fitatana na fitondram-patsaka na ny ao anatin'ny zareo ary de jereo ndray zay mbola ataony ao anatin'le izy de mbola tazoma ihany fa iny fa endrasana tena hoe ho faty ve le vahoaka rehetra faniry vao esorina aloha mbola mamerina any androany ary jereo fa olona maro be no miteny ny ao anatiny na ao ny ivelany na ny société civile na ny syndicat na ny sombaboaka na ny samy membre ny gouvernement ao ho esory iny olona iny miady aman'olona jerenge ny teniny sady vo maika mampisavorivory ny fiainam-bahoaka de jereo amindray le voanataony tam'le ankizy vao maty teo lasa misy savorivory any amin'ny réseaux sociaux rehetra ao anatin'izay eto zany de mbola mametraka tsy resaka hoe tsy nareo kory no tsy tiana fa efa hita fa tsy mandeha le firenena de isory zay olona manakotana sy tsy mavita nininina fa manjary le vahoaka sy le firenena no potika simba ao anatin'le izy ka de manao antso avindray androany ao anatin'izay hoe mijaly le vahoaka re tompoko ny fitantanana tsy mandeha amin'ny zelony efa kely nge sisany anareo rotona latsaka sisa aizany fomba anarenana ny firenena anatin'zay amin'ny ataona de efa taona ny propagande zany fanery efa fanomanana fifidianana efa fanomanana ny fifidianana le izy 2023 efa fifidianana any électoral aiza daholo reny fampazana vita reny zay natao reny tsisy vita nge reny tsisy ny vahoaka mitadidy ny vahoaka ao anatin'izay zay zany tiako tenenina hoe rehefa mba miteny de arao nasa le izy ary maiza miaino tsy hoe mpanohatra akory de tsy enoana fa enola izy ary efa miaino de tonga de arahana asa eo ny eo le zavatra zay ny avany tiako tena ketry faniry amin'ny akapeny am'izay toetra raha politika amin'ny akapobean'izay ilaina mihitsy nazona ny feon'ny solomamboaka tojoa mahakasika izany satria dia anisan'ny mbola actualité daholo moa zany letrarehetra tsika teto amin'ny fandarina député tojoa de efa niteny an'izany hoe mba omeo asiny ihany reo olom-boateny reo ninivon'ny collectivité territoriale décentralisée satria misy manao asany gouverneur zany na de hoe tsy araky ny lalàna io de io aloha forcen'izy ireo eo misy be ny tanàna zay mba manao ny aintso zavatra ihany ko any de salisalovana etsero le izy misy tompona ndraiky tsy anivona départementat ministérialy azon'izy ireo ny atao no mitokana asa samy hafa fa tsy voatery hoe ny filohan'ny république foana satria te iseo le filohan'ny république zay voaentsika mafy aiza le flyover aiza le tanamasoandro hoe nresany aiza le 50 000 logement aiza le Paris ohatra ambatondrazaka ohatra amin'ny Paris maro be lay omby asina pusy lay drone zay andatsahana masomboly zanakazo lay drone zay anenjehana dahalo lay fiara mandeha amin'ny tenibohatra mandeha anaty rano fa fiara tsimbadika aloha teny ambato be ny hitatsika député Tojoa Andriamampana maro be ny nambarany hatramin'ny hélicoptère zay anenjehana dahalo ampitandro ny filaminana sisa tsisy tateraka raha ny zavatra nambarany dia mifanohatra am'ireny raha ny zava-misy dia ohatrany hoe lasa miditra aty am'le ady minime nefa aty am'le poids lourd ny tokony isan'le filohan'ny république aty am'le senior misy azy de miditra any am'le adina benjamin sy minime izy am'le asa tokony an'olo-kafa zay mba te hanapakariban koa mba te ampiseho hoe zay nanao an'izao lafin-javatra ao de hidirina tsehatra le izy ka zay zany mahatsara an'le hoe solomaboaka no miteny mba tsara ho fantatry ny mpanatateraka zany fa te hiverina député Tojoa Andriamampandry efa nanatsidika ihany teo am'ty proposition de loi mikasika an'le ITZ na ny interruption thérapeutique na grossesse zany zay moa zany no fanafoezana azy izy tsy zany raha ny hevitra nitondrandra mato maskolamaly solombaboaka ny Madagasikara ho fidy tantsiombe de hoe manana rafitra ino moa zany lalakevitra telo no nametrahana izy ty lalakevitra voalohany de hoe ahoana ny iarovana ny reny raha tratrany tsy fahasalamana izy aminatina hoe voaka azo tamin'ny fanolanana na
tsy salamasaina ohatra misy rem-pianakaviana ohatran'izany koa de mety azo na tamina resaka fanolanana zany de ahoana no iarovana an'izay. Faharoa de hoe ahoana no ahafahana miaro ihany ko zany lay voaka zany raha toka sembana lay zaza animboaka zany ary mety misy aretina afako mianjady am'le zaza animboaka. Ary fahatelo anatin'izay de hoe ahoana no iarovana ireo mpitsabo raha toka tsy maintsy anapa-kevitra amin'ny fampitsarana ilay voaka zany, io le interruption zany. De io zany natambatra tao anatin'le ITG. De eo ny adevitra no mipetraka am'izay député Todsoa Andriamampandry hoe fanalan-jaza io sa tsy fanalan-jaza, satria misy ihany koa le interruption volontaire na grossesse zany na IVG. Iny ndray zany de hoe tena safidin'le rem-pianakaviana mihitsy no hanalany zanany na hoy isika ao anatin'izay ny fianakaviana no miangavy am'izay mety ho antony maro samihafa. Tsika moa ny lalàna de mbola tsy manaiky an'izay fanalan-jaza zany, fa raha ny vaovao voaraintsika aloha am'izao fotoana zao de adevitra be iny anivon'ny fiarahamonina izy ity député Todsoa, ary na ny fiangonana katolika na ny FJKM na ny etsiky ny finoana kristiana maro samihafa de manohatra ny endriky le fanalan-jaza na ty ITG ty na lay IVG zany. Ka zany matoa resantsika kely ohatran'izany dia vaovao mafana zany mendrika hitondrana ny adevitra ambony latabatra eto amin'ny Miara Manonja zany solo-mavamboaka raha teo ianao proposition de loi iny, ary zay koa ny asan'ny solo-mavamboaka hoe tsy hoe projet de loi avy any am-panatanteraka foana nodinian'ny solo-mavambahoaka olanina, fa misy ny proposition de loi avy any amin'ny solo-mavambahoaka ihany koa dia hodiniana kefa tafapetraka iny mandeha ny adevitra député Todsoa. Ka amin'ny mampampianatra mpanabe anao mpampianatra mpikaroka moa zany mpikaroka mpampianatra lasa miverina ty anivon'ny CG sy ny lycée ndray zany am'le mpanabe zay samy manana amin'ny maizy azy manko reo ho antsika mpijery CPN zany hoe mpampianatra mpikaroka mpampianatra sy mpampianatra mpanabe zany misy dikany daholo zany amin'ny ambaratonga mpampianarana sy ny fomba fiteny. Ka amma ray aman-dreny anao sy mampampianatra mpikaroka anao sy olona eo anivon'ny fiarahamonina solo-mavambaoka raha teo mety azo siosikinina ihany ny hevitra zao député Todsoa mahakasika an'ity vaovao mafana be ty hoe tsy ekeny tena adevitra tsy fakahitany ty am'izao fotoana zao député Todsoa. Ya misaoranao am'izay afantan'izay afaniry anisan'ny tena adevitra be zany am'izao fotoana zao anivon'ny fiarahamonina na ny anivon'ny samy solo-mavamboaka dia samy manana ny heviny zany anatin'izay. Fa ny azavaiko voalohany aloha ao anatin'izay ary avo resaka fanalan-jaza zany raha eto Madagasikara no mitena an'izay itsika mbola manana an'le kolotsaina ny fahendrena ny tolo razantsika hoe tsy mamono olona ny malagasy ary saripady zany anivon'ny fiarahamonina gasy zany zany hoe fanalan-jaza zany satria zaza le izy na ny kibo ary izy de mandirana ny gasy zany mieritreritra am'izay. Eo koa le kolotsaina zany amin'ny makristiana na akamaroan'ny malagasy amin'ny akapobeany dia mitsipaka izany fanalan-jaza zany. Hitantsika zao ny fiangonana katolika sy ny fiangonana maromaro de efa nanao ny heviny zany mitsipaka am'izany fanalan-jaza zany ary misy zany zay hoe le kolotsaina malagasy zay. Za manokana koa faniry gasy ray de gasy reny raha fanalan-jaza tena hoe fanainina le izy sara nyresahanao teo ary arako tsara mihitsy le izy raha resaka IVG le izy interruption volontaire na grossesse hoe fanainina ny alanana zaza de ny tenako manokana de mitsipaka an'izany ary tsy anaiky an'izany satria natera-behivavy ny tena ary tsy mety zany zany mamono olona zany na de any amboaka ary le izy anisan'ny mitsipaka an'izany ary anisan'ny tena hoe sombavoaka ijoro ao anatin'izay zany raha zay no izy. Ianao moa ny tena hoe efa voatatra le izy any anivon'ny antimera fa mbola tsy atetanana le izy mbola tsy atetanana solombavoaka za manokana mbola tsy nahitana le izy le rijateny mbola tsy hita mbola tsy nomenana le izy efa misy fotoana mety any an-tapaky ny novambra angamba vao omenanay na ny amin'ny farany volana novambra any fa rehefa hoe atetanana le izy de hita tsy priany ao anatiny zay vao afaka tena hoe miady hevitra am'izay inona ny rijateny voalaza ao anatin'izany lalàna zany. Fa ny tiako azavaina koa zany manarak'izay indray raha ohatra indray le izy ny voasoratra zao zany dia mbola hoe tsy
famasava le izy na hoe IGV ve le izy sa ITV le izy na le hoe interruption thérapeutique na grossesse ITG ITG le izy raha ITG le izy a zany hoe interruption thérapeutique zany anina grossesse a de hoe ny dikany zany a de hoe misy fahasemponana le zaza ao akipo malformation zay zany mal formé zany le izy a ary io a tsy vitany hoe ianao no mahita an'izay na dokotera anankiray no afaka amantatra an'izay fa tsy maintsy misy dokotera maromaro spécialiste mandinika manao contrôle sy manao analyse mijery tsara an'izay mila zany ianao voalohany indrindra gynécologue obstétricien misy mila pédiatre ianao ary mila anao a manampaizana manokana mijery ny taova sy ny tsy fahatomombana an'izany rehefa resy lahatra ireo mpitsabo be da be spécialiste ireo hoe tena misy tsy fahatomombanana le zaza ao akibon'le reny mpianakaviana rehefa resy lahatra reny de tsy tonga de hoe ekena sy ho atao zany le izy fa mbola misy fanekena tady teo zay ny ray aman-dreny ao anatin'le izy rehefa manaiky zany ny rehefa amiteny zany reo dokotera hoe misy tsy fahatomombanana anao ka ahoana no atao ao anatin'izy de tsy maintsy misy fanekenany ray aman-dreny manaiky ve le ray aman-dreny fa ho avoaka zany zaza zany a satria hoazavain'ireo dokotera reo a ny risque rehetra ao anatin'izay zany hoe nalany ary io lalàna io ka rehefa tsy manaiky ny ray aman-dreny de tokony tsy afaka atao zany le zaza zay zany mila jerevana tsara anatin'le proposition de loi io za lina mihitsy hoe aiza le izy afahako tena hoe mijery an'izay sy manazava ny vahoaka sy mijoro ao anatin'le izy zany zany mbola misy dingana zany a arahana ao anatin'izay zay ny hoe rehefa manaiky zany ny ray aman-dreny fa hoe tena oloza le izy satria jereko kosa fanira raha mal formé le zaza ao anatin'le izy a sampona le zaza na ho lasa monstre le zaza de ahoana kosa rehefa miteraka le izy ahoana ry nisy zaza iny mahonena nge zany misokatra ny adevitra mampalahelo eo anivon'ny fiarahamonina izy eo anivon'ny fianakaviana hoe zaza tena sampana le zaza zany a lasa eta mavesatra ho an'le ray aman-dreny a sy ny fianakaviana fomba fijery zany no ataoko ao anatin'le izy de zao koa ny faharoa ndray am'ty olana ray koa anatin'le izy eo zany le hoe le zaza le sembana fa ny ITG koa zany a de eo koa misy koa ny reny le reny draynay a zay mitondra voaka de tsy salama izy tsy salama izy zany a nefa izy be voka 2 mois 3 mois 4 mois ohatra hoe voan'ny insuffisance cardiaque izy zany zany hoe tsy miasa zany a ny tsy miasa tsara normal zany a ny fony de tsy afaka izy zany a amoaka ny zaza iny zany a ao anatin'le mety miakatra be ny tension mety ohatra iny nefa mety hiteraka fahafatesan'le reny zaza de ahoana ary raha hitazona le zaza zany a le mpitsabo de mety hiteraka ny risque am'izay de miteraka fahafatesan'le reny le izy ka raha maty le reniny raha sanatria maty le reny anatin'le izy efa manazava an'zay zany le dokotera spécialiste rehetra eo a hoe raha mbola tazomina io a de mety hiteraka fahafatesan'le reny le izy de raha zao raha le reniny zany a no hovonjena ao anatin'le izy de le zaza zany no lefa fa raha ohatra koa zany le reny hoe raha miteny ray aman-dreny le zaza hoe zay a mila le zaza mivoaka de le reny nefa ho faty ao anatin'izay de jerevy koa ny olana ao anatin'izay lasa kambotiny kelikely le zaza kamboty kely le zaza nefa le reniny ohatra hoe mana mbola iambana zanaka kely ohatra 2 na 3 miampy an'le zaza mivoaka fa le reny tsy avitra no zay farariny zay de ahoana ary zay zany zany a point d'interrogation ho an'ny vahoaka malagasy ahoana no atao zany a ao anatin'izay a rehetra zay zany nadevitra tsara ho azavaina tsara ho an'ny vahoaka zany le izy ao anatin'izay a rehetra misy ka be da be fa niry zay kanto ny teneniko zay am'izao fotoana zao na zany le zaza tena hoe mal formé le zaza misy fansamponana de ny any ekipe de hita misy koa ny reny mpianakaviana zany a zay mitondra voaka zay hoe raha tsy esorina le zaza dia miteraka fahafatesana am'le reny le izy zany zavatra zany zany a mila dinihana
sy fakafakaina fa amiko raha manontany ianao fanira de ozy hoe ny solombavamboaka zany a zay mahasombavoaka ny solombavamboaka meny feon'ny vahoaka izy ny vahoaka no andre manjaka ary zay nge ny démocratie zay nazavaiko tamin'ny heriny le principe de souveraineté ny vahoaka no tompo safidy no andre manjaka zany a no safidy am'izay atao zany a eo amin'ny fiarahamonina sy ny fiainam-pirenena ka amiko zany ny solombavamboaka de tokony aieno zay feon'ny vahoaka hoe aiza inona no mety ny vahoaka ao anatin'izay de ino no metin'ny solombavamboaka zany a ao anatin'ny ty a lalàny ty ary tsy lalàny ty ihany fampiasaka proposition de loi reza na projet de loi io satria miankina amin'ny lalàna nke tetibola mpanjakana sy ny lalàna fidin'ny solombavamboaka ny tantanana ny tany sy ny firenena fa ny gouvernement de mpanatanteraka ao anatin'le izy zay zany a mila diniatsika sy fakafaka atsika zany a ao anatin'izay ifanira ary tsara hoain'ny voaka zany tsara hoain'ny namany zany solombavamboaka tsara hoain'ny olona maro zany na silamo na kristianisme na izy hoe zay zany ny zavatra mety ho risque zany faniry ho raisina am'ty proposition de loi ty ary io nge zao faniry ary possible zany ohatra hoe mety isy oa mpamatsy vola ohatra mampanao an'io proposition de loi io de hoe atao mihitsy sy akily isa ny vahoaka am'zao fotoana zao satria fatsika zao fa any Chine nge zao misy an'le politique de l'enfant unique atao tokana raha ihany ny zaza ateraky ny mpivady raha ihany ao anatin'le izy mila dinina daholo zany zay fa zao Madagasikara tsy mitovy any Chine i Chine nge zao amin'ny 1,500,000,000 eo ny isamponina faniry 27-28 millions io tsika 27 millions nefa mbola misy 587,000 kilomètres carrés ny superficie tsika zany hoe mbola midadasika tsika ka amiko mandoana raha zany antaninao de avy aloha teraka ny malagasy ny vahoaka betsaka nge arena ary tadio fa ny moyen humain no tena rena mapy olona anao zay mahatonga ny Chine matanjaka anisany a satria izy beponina indrindra de be ny main d'œuvre de ny main d'œuvre rehefa betsaka qualifié de lasa mitombo ny vokatra na ny production de mandroso izy fa itsika eto Madagasikara zany a de zay hoe itsika mbola velara-tany tena goavana mbola midadasika manana arena rehetra tsika tokony ho maro tsika ao anatin'izay a tokony maro les main d'œuvre fa ny mahavoatsika les main d'œuvre am'zao fotoana zao mbola be ny chômeur tsy qualifié le izy satria tokony misy formation omena zany am'ren'olo reny a de reny zany aopana any amin'ny famokarana zany a zay fanofanana atao an'ny tanora zay na tsy fanana anasa de lasa mamokatra tsika faniry a ao anatin'le izy zany rehetra zay zany a mila dinihana sy tsakitsakotsika zany a ao anatin'izao a fandinihana na proposition de loi zany hoe mazava zany a ny zavatra apetrako amin'ny fantaninao faniry hoe miazany a de apetrako aloha hoe mila mazava tsara amin'ny solombavamboaka le izy a mila mazava tsara amin'ny vahoaka ray manontolo le izy a rehefa mazava de misokatra ny ady hevitra ao anatin'izay a de ny vahoaka ho avetrika any ny vahoaka no tompo tsafidy am'izay fanatanterahana zany a io ny lalàna rehetra zay mitranga eto amin'ny firenena ary zay nge ny fijanany vahoaka anay men'ny fiaoany za zao rehefa anao tena hoe tonga eo pelatanaka izy io de en'ny vahoaka aho de eo am'izay no mijoro zany a ao anatin'le izy io moa zany de mbobola tsy fantatra nge io hoe ITG mihitsy ve io sa IVG raha ITG io inona avy ny voasoratra ao anatin'le izy le texte mila dinihana sy fakafaka ITG fa IVG aty ambany zay fa misy matsy ny sasany tonga de etampo fotsiny tonga de hoe contre an'io na pour an'io tsy zany mila mandalina aloha mila ioperatana aloha ny texte ary zay nge mahavoatsika gasy raindray tatatra loatra misy zao mpanao politika sasany faniry olona tonga de miteny ny heviny nefa le zavatra tsy operatannao akory mila mandinika aloha mila mamakafaka aloha amy zavatra rehetra indrindra fa firenena sy fiarahamonina no entana ao anatin'le izy a ary hita porofo le izy hoe tena ty le izy a de dinihana de fakafakaina lanjalanjaina de men'ny vahoaka de manapa-kevitra ianao zany ny fomba fitantanana ny firenena fa tsy tatetra ohatry zao fitondrana ny firenena ataon'ny fitondrana ohatra an'izao tatetra fotsiny de ataoko ty io tsy vitan'io manaraka io tsy vita nefa le zavatra tsy marary ny vahoaka akory tsy lara-pamena ho an'ny vahoaka akory le izy tsy marary ny vahoaka akory le izy
zay nge ataoko hoe mba mianara ihany fa io ihany lova tsara indrindra ary zay mbola ana tena kondray aman-dreny rehetra hoe ampiampianariny zaza ampianariny ny ankizy fa io ny laklea oetitsika idina ny fantrana sy ampandrosoana ny firenetsika misy an'le fomba fitenenana zay ny antratra tsy lavo atsora ny labe ozy fitenenana zany eo tsy vitany eo manaraka ihany fa mifandona manko ty adevitra ny ty raharaha ty député Totso ary ny atsika moa zany de hoe ny fanadiadina ny oetitsika de anjarany rehetra mandray azy am'izay tandrifina sy olo-mamoaka na ny olo-pirene na sisisa zay fa na ny hevitra moa zany zao de na ny hevitra ho an'ny fiangonana na ny kristianina maro samihafa fa ohatrohatry zao zany le hevitra le fandonana an'le hevitra zany satria tsara zavaitsika zany le am'le hoe avortement déclenché zany iny zany am'le safidy am'le IVG fa ty avortement thérapeutique ty zany tena miresaka am'izao mihitsy hoe l'avortement thérapeutique ozy izy et l'interruption d'une grossesse pratiquée uniquement pour des raisons médicales lorsque la santé de la mère et de l'enfant à naître est en danger. Zay misy le nambaranao teo manko de io le explication technique le izy fa zao ndray le izy mifandona le izy aty am'le hoe tena sao de le IVG aprime ty fa raha ino manko tsy olany mihitsy eto Madagasikara de kasena ny anatin'le ITG le izy de mipetraka ny adevitry ny olona hoe aiza zany droit à la vie na zo iay na zo ho velona de aiza le droit de naître zany na zo ho teraka zany de mifandona le izy de eo mahatonga an'le adevitra hoe mila tsara mihitsy ny zany tena misy fomba fitenena zay hoe tête reposée tena mila calme mihitsy ny zany ny solombavam-boaka sy ny olo-pirenena hoe aiza le texte de inona le izy raha tena ITG le izy interruption thérapeutique le izy amina grossesse de aiza le texte rehetrarehetra heverina am'zany fa io koa mbola zao député Totso mila henona koa ny hevitry ny ho lavitry ny mpitsabo amin'ny lafin-javatra satria na tiana na tsy tiana mamatotra sy misy andraikitra be da be mpitsabo koa anatin'ny lafin-javatra zany ke am'izao raharaha zao ary ilaina ihany koa ny hevitry ny tena tondra fanjakana satria raisiko le teny député Totso teo hoe sao de misy mpamatsy vola sao de misy politika ambadika ampiananisan'ny olona de nanitikitika tokoa zay teny zay satria tsaroko tamin'ny filoham-pirenena nahazo le tompon-daka eran-tany fandrindrana ny fiainam-pianakaviana averintsika tsara le tompon-daka le trophée an'lay mahay an'le mandrindra ny fiainam-pianakaviana de ozy izy filoham-pirenena hoe tsy mety tsony io tsodrano teraha fito lahy fito vavy io fa mila eny io ary de atolo-marika ary nomeko ho an'ireo be ny tanàna esory anaty bodim-pianakaviana any zay fito lahy fito vavy dikan'izay de hoe ahena ny isamponina eto Madagasikara satria de za izy tsy manana solution am'lay fantrana zany de za tsy manana solution omena le ponina amin'ny akabeany ka itony lafin-javatra tony mipotra tampoka le ITG de lasa ihany ny adevitra ndraindray député Totso so de mba misy famatory any ary tony zavajavatra tony rehefa nandeha le fananina moa filoana azo an'le hoe fandrindrana ny fiainam-pianakaviana zay tsy de hitanao hoe efa tena sehatra tam'zany ve sisisa tsy fantatra aloha zay tany ambadika tany fa tampoka teo na azo trophée izy tany amin'ny ministèren'ny santé moa nanome azy de avy izy ny tena hoe ahenao io esory io tsodrano io aloha ahena lizy fa be loatra lizy mifantrana me papana sisy de rehefa mahita am'izao zany tsika de hoe sao de anatin'lay travail kely mandeha am'izay fa nadadina moa nataontsika député Totso ka zay misy anampiko an'izay iafanira efa ho amafisiko eto le izy rehefa mivolazako teo hoe tsy maintsy manontany mpitsabo zay le ordre de comme médecin zay hoe ahoana ny heviny zareo zany ao anatin'io mila manontany an'izay ary mila manontany ny société civile rehetra koa hoe ahoana mila miaino sensible be ary koa ny vahoaka zay mihitsy de mila miaino zany miaino tsara ary za tena mailany ao anatin'io faniry satria sao de ITG le izy IVG nefa IVG hoe ITG interruption thérapeutique no hitondrana an'le izy fa rehefa tena mamaky ianao interruption volontaire le izy ao anatin'le zay nataoko hoe aza maiky aloha ny teny aloha jerevana tanana le izy ao anatin'le zay no aiko fa sanatry izy zay io de tsisy anaiky an'io eto faniry malagasy ny kolotsaina malagasy aitsika ao anatin'le izy sao de misy fitaka koa io ambadika ao anatin'le izy fa aloaloha za de manome toky ary za koa mino afa mitovy tadoka ankampoko reo député tima rehetra ao anatin'izay fa mandinika sy mamakafaka ary raha ohatra io ao anatin'izay nge faniry raha anao an'le izy nge tsika faniry
raha ivezengely io na any za manokana faniry de manao igaza sosikevitra hoe raha ohatra hoe fanarana zazange afaka ataonao nge afaka evitena nke zany e be da be zao a ny fanabeazanaizana ary afaka atao ao anatin'le izy afaka entanina beazina ny tanora am'izany hoe aza manao fiasana ranofo zany raha tsy amin'ny fanambadiana rehefa tena tsy maintsy hiditra am'izay ny préservatif ange feno e eraky ny tanàna e zany kolotsaina ary misy ministera mila ndraikitra zany fahasalamana mila kolotsaina mila beazina fa tsy voatery hoe anala zazange ianao raha ohatra hoe tena volontaire le izy e mila zay nataoko hoe le fanantenana eto amintsika sy le communication le sensibilisation mihitsy zany ny tsy ampy eto Madagasikara tsikatsika fahasalamana iny fa milafo ndretra zany a zay mahatonga mivoaka miravoravo tanana am'izao fotoana zao satria tsy ampy fanentanana avy amin'ny mpitondra ny vahoaka tsisy repératsony ny vahoaka ia malagasy am'izao de mandeha anjambany a de tsy manana vision tsy manana repère de lasa manana foana le vahoaka ny mpitondra nefa ny leader izy no mitarika manome an'izay vision sy ny repère ary manentana ny olona izao zao ndray lasa zay député no manome an'izay nefa misy ny eto firafitra e misy filoha eto misy mpakray ministre eto zay afaka kanao an'izay fa za zany a dia zay no azoko tenena zany amin'ny vahoaka malagasy ao anatin'izy hoe alao tonga tsara l'izy a de samy mamaky daholy a de tsy maintsy ifampiarahana amin'ny vahoaka zay a fa averiko any a ny vahoaka no andray manjaka vahoaka no tompony safidy eto amin'ity fireneny ty a de zay no ety ny solomba-vahoaka zany a am'izay proposition de loi resahanao zay a faniry eny ary velantsika eo ny amin'iny a mbola afaka sokafantsika ny adevitra rehefa misy fotoana malalaka tsika rehefa aveo a député Todsoa satria nandray ny tena alaim-panahy ihany eritreritra ITG, IVG, VBG iny le hoe violence basée sur le genre be da be sy resaka ve rehetra zao de ao daholy fanira manahirana be le raharaha hoe fa nanina ary zao zavatra zao tsy nitranga tamin'ny fitondrana rehetra tao aloha fa manino zao no misehosehoseho daholy a de indraindray ianao ohatry ny taitaitra ihany LGBT inona daholo zao ary tsy miafina tsony zany zao a lay pisehatra anatin'izany resaka zany mody miafina ao ambadiky le genre izy le hoe approche genre fa le genre zany de ohatrany hoe vehivavy fa rehefa dinianao tampoka le genre rehefa mandinika an'le VBG anao la violence basée sur le genre de hoe ay le genre ty a de reo mare fony zany a mety lay tovolahy mivadika tovavy mivadika tovolahy sy ny sisa l'izy na le tranche genre io a be da be fa zany a mbola hodiniantsika rehefa misy ny fotoana mampalalaka zany fa ivadika zavatra hafa mihitsy a député Todsoa ianao moa zany de tena maro kasiketiko ingy ianao ty am'le fianarana sy le andraikitra pahay teo karena raha teo koa ianao de andeha aloha tena ho resahana kely vetivety zay raha mijery an'ity vaovao ty a mikasika indrindra n'lay vola vahiny sarina teny Ivato a de volany amy 660 millions de FMG any le izy a sy le hoe misy vola be da be mihodina eto Madagasikara amin'ny andranany fanondranana antsokosoko fa tena olana eto Madagasikara zany rehefa tena diniana izy eo aloha le raha patrimoine de devise na hoe tokony famerenana reo vola vahiny hoeto Madagasikara satria ny réserve na devise sy ny fananantsika devise ambony be de mampiainga ny tontolo ara-toe-karenantsika akoatra ny réserve na volamena ikajina ny loharanimbola zany anatina firenena anankiray kanefa rehefa mijery koa tsika député Todsoa zany am'izao fotoana zao a dia mitotongana be ny sandam-bola tsika ariary mihoatra n'lay vola vahiny zany ny €1 ohatra dia 4600 ariary ny dollara ray de 3900 ariary zany ny livre sterling moa tsy de arako tsara sy ny enina japonais maromaro izy ireo zany a fa tiako atongavana am'izay resaka devise zay satria miresaka teo karentsika na le fanjakana rehetra ny tsy manana vahaolana mihitsy ka ho anao député Todsoa pahay teo karena inona ny tokony ataon'ny fitondrana inona ny tokony ataon'ny tompona ndraiky mpanjakana na tokony ataony rehetra mba hamerenana ny devise eto Madagasikara sy stabilisena zany io fitotongana ny ariary io mihoatra amina vola vahiny satria raha ny fijery azy zao de tena anisany mitsetritra ny ekonomia atsika io lafin-javatra io ary mahatonga n'lay fahatrana miopapana am'izao fotoana zao ya misaotra fanira am'izay fantaninao zay amy lesona indray ao amin'ny fidiny tra-mpanjakana androany ary mba ho fantatry ny vahoaka
ty devisy ty tena problème be tsy manana politika ny resaka devisy mihitsy ny fitondrana am'izao fotoana zao zay ny mahatonga antsika faniry rehefa mitsitongana ny ariary dia miakatra ny vidim-piainana zay nge mampiakatra ny vidinentana rehetra io faniry ny pepenina rehetra ary de rehefa miakatra ny vidim-piainana faniry zany hoe rehefa mitsitongana ny ariary de miakatra ny vidinentana rehetra zany a de avy eo miena ny fahefa mividy ny vahoaka malagasy zay mahatonga ny betsaka ny tokantrano sahirana am'zao fotoana zao ny karama tsy metsika nefany ny inflation misy ny vitangan'ny vidim-piainana misy zao ary ny karama tokony ho sitrahana tsy azo ao anatin'le izy ary sasany tena olana tsy miakatra koa nefany zay indrindra nefa le vidim-piainana miakatra zay indrindra ny olana eto Madagasikara resaka problemana devisy ny anisany tokony vany ny fanjakana aingana ao anatin'le izy inona moa ny antony mahatonga nio ariary io mitotongana faniry reto no antony ny voalohany indrindra matoa mitotongana io a dia ny ena zany a ny fanondranantsika atao any ivelany ohatra hoe ny fanondranantsika la vanille ny girofle ny kafe ny letsia sy ny maro isan-karazany reny tena mampalaza ny Madagasikara nge faniry taloha fa zao aiza zay fanondranana an'zay zany zany tokony masony fitondram-panjakana ny faharo ny antony mahatonga ny ariary zay mitotonga an'io a de ny ena faniry ny mpizahantany ny ena be le izy ary zay efa etanke no teny hoe sokafy io frontière hoe efa isokatra izy zao vao sokafana zay efa erany no ny teny hoe misy mesure tokony raisina ao anatin'io a fa rehefa mbola akatona foana io fa tsisy fipetra raisinao amin'ny resaka covid de tena itsara itsika ao anatin'le izy zay ny fahatelo ny antony mampitotongana ny ariary faniry dia eo le ny fanakatonana ny orinasa lehibe eto Madagasikara reny efa mitondra devisy ho atsika zany zay nefa de tsy saika nakatona daholo jerevike ny ao ambato viso maro isan-karazany reny faniry tondra vola be ho atsika reny de ahoana zany anototofanao an'reny reny banga be da be reny ary ny faefatra faniry ny antony mampitotongana an'zay ariary zay zany a de eo zany a tsy hain'ny fitondram-panjakana zany a hoe ahoana ny andrindrana reny sy anarana maso araky ny voalazanao teo a le fanondranana ary na kibony tany atsokosoko any ivelany reny na ny volamena io faniry na ny bois de rose io ohatry anao de vonteny tsika teo hoe ny vola vahiny saika ondrana ny sokatra saika ondrana mitondra devisy daholo ireny zao fihain'ny fanjakana mihitsy zany aiza zao le 73 kilo hatram'izao zany rehetra zany zany a zay resaka zany fa loha de anisany antony lehibe zany a mahatonga ny fitondrogan'ny ariary tokony misy politika mazava amin'ny resaka devisy zao raisin'ny fitondrana ino ary ny vahaolana amin'ny vahaolana iny foana ao ny talizy ary samy ino fa tokony eno a ny fitondram-panjakana am'zao fotoana zao ny vahaolana zany tokony ataon'ny fitondram-panjakana am'zao fotoana zao a de zao maika indrindra aloha de zay rapatriement de devisy zay hoe ezahana zany a ny fampidirana ireo devisy zay miantona any ivelan'ireo mba ho tonga eto Madagasikara de tokony izy zany a ny fanaraha-maso na fanjoina zay atao zany a amin'ny fanaraha-maso zany a zay atao a amin'ny izy ireo a toy ny rapatriement de devisy io zany tokony isy zavatra fipetra tena mafy enjana mihitsy zany a atao a ao anatin'izay eo kokoa zany a de tokony hosaziana mafy mihitsy zay tratra zay manondrana ny arenina kibony tany zany faniry ao anatin'le izy na amin'ny endriny iny io a na amin'ny endriny inina mbola tsisy mihitsy zany tam'ty fitondram-panjakana ty be ny tratra fa de aiza ny sazy zany mba afahany efa tsy samy manao tsony ao anatin'le izy zay zany a de tokony isy zany a sy mazava zay ataon'ny fitondram-panjakana manarak'izay a anisan'ny zava-dehibe de zao de iny zao faniry ary efa ela no ny teny an'ity efa taona maro hoe tokony asiana le plan d'action mba afahana mirelancer na mba afahana manentana zany a ny mpizahatany tonga eto Madagasikara aiza zao zany zao tsisy nge sokafana fotsiny ny frontière zao amin'ny début novembre sy anio
fa aiza le plan d'action zay tokony apetraka ao anatin'le izy zay zany de tena tsy misy eo koa tokony ansina le plan d'action ireo lansena na hoe anytanana koa zany reny orinasa vahiny reny faniry reny mpandraraha vahiny reny mba ho tonga eto amitsika ampiasan'ny volany mba nangana ny orinasa maro isan-karazany ary keo no mazava-dehibe any eny a tsy hoe mitondro ny raha devizy any a fa ahafahan'ny malagasy a miasa zany a ao anatin'izay zany hoe anisany zany a sady mampiditra stratégie reny a no ahafahan'ny malagasy a miasa ao anatin'izay manarak'izay koa de zao mila fanaraha-maso akaiky zany a ny fankatoavana ny lalàna velona eo amin'ny sehatra rehetra zay mifandraika amin'ny fampidirana ny devizy ohatra am'izany faniry a resaka session obligatoire de devizy io dia ny 70% an'izay dia tsy maintsy ary tokony ary tena tsy maintsy avadika ariary aiza ny fanaramaso am'izany am'izao fotoana zao 70% zay le vola mihitra amin'ny devizy zay zany zay le hoe session obligatoire de devizy 70% de tsy maintsy avadika ariary zany zay ao anatin'izay manarak'izay faniry a dia tsy tena zava-dehibe koa zany ao anatin'izay rehetra zay a raha ohatra tsika ampiakatra ny sandam-bola zany a dia tokony isy tahiry mametraka tsika ny tahiry bolamena ho an'ny Madagasikara zany hoe rehefa ampy ny réserve tsika réserve de devizy tsika de afaka mampitombo ny réserve d'or zay ananatsika tsika dia miakatra ny sandam-bola zany tokony ataon'ny mpitondra anao azany ve de tsy hainareo e zany nge efa nyteny foana rehefa tsy hainareo izy a omeonay ho anaovanay azy meo ny manam-pahaizana be da be ny manam-pahaizana eto fa io nanisany tena hoe mampantatsika io tsy famaizana mitantana migerer an'io devizy io hatramin'izao naka ohatra teo faniry ohatra hoe any Chine zao mahatonga Chine tena hoe matanjaka ara-toekarena am'izao fotoana zao de anisany io resaka fanondrana exportation iny tena mampatanjaka ny Chine tsika zao anisany mpanjifa tena jereo zao ary ny exportation atotan'ny Chine ty jereo resaka textile io resaka akanjo io izy tena mamokatra be amin'io de alefan'le izy io resaka appareil io électronique io reny zany io resaka kilalao io io resaka famataranandro io reny zany a nisan'ny tena hoe mampidi-bola ho an'ny Chine zany a mahatonga ny Chine zany a atanjaka ohatrao ary zay ny tena tsy ampy eto Madagasikara tokony atao ampiana le mpanjifa gasy le ato anatiny zany hoe any amin'ny famokarana no atao a de le vokatra gasy io zany a tokony anaraka ny norme sy ny fepetra zany faniry iraisam-pirenena io tena nisan'ny zava-dehibe a raha tsika zany a ampiakatra nyty a sandam-bola tsika ty ihany keo de ezahana mihitsy zany a ny vokatra malagasy sy ny entana rehetra zany a de mba anaraka ny norme manaraka ny kalitao ny fenitra iraisam-pirenena dia omena fanofanana formation zany ny mpanjifa ao anatin'izay a de mba atao tsara zany a le vokatra ampiroboroboana le izy ary ny teti-bola mpanjakana de aopana am'izay vokatra sy ny fampikarana izay a de rehefa vitsy zay a dia afaka manotrantsika ao anatin'izay jerenge ohatra faniry na ny avoatabia ary tsika taloha ny legioma tsika mamatsy any Maurice la Réunion africaine zao aiza zao vary itsika tena tany mamokatra ao anatin'lisy faniry tatsa daholo ny akabetsahany gasy de zao lasa tsika ndray zao a miimporter mba nafatra vary de orerehanao ve zany ny fakatsika reny importation miimporter zavatra be da be reny ke hatramin'ny vary na pepenina maro reny vao mainka mampitotongana ny ary sambo roapolo zany anisany tsy fahaiza mitantana tsotra manko zany de triny hoe zavatra mipoka be tena ratsy nefa toekarena zany paitoekarena no miteny an'izay ao anatin'izay ratsy ny zavatra atao de tokony ampina ny mpamokatra ho a mba amboly amokatra eto a de rehefa tena vokatra iny a de zao rehefa maro izy manaraka ny kalitao zay atao a de afaka manondra antsika ao anatin'izay ina ny olana eto tsika men'Andriamanitra fahasoavana hoe tany mamokatra Madagasikara misy daholo ny zavatra rehetra eto
de zao hoe tsika de lasa anafatra vary nefa tsika nanisany tena hoe sopotry ny vary ary tena mihinam-bary de mitantana an'izany ve de tsy ho aitsika fa mampanahery misy le fanjakana ary tena miembotra le malagasy am'izao noho ny tsy fahaiza mitondra sy tsy fahaiza mitantana ataon'ny mpitondra zany am'izao fotoana zao tsika mamokatra be zay zany mbola velika any ny teti-bola mpanjakana zay atao io zany mbola mamerina any efa firy taona zay de mbola mamerina ty ataovy any amin'ny seha-pamokarana tena hoe atotona ao anatin'ny lisany amin'ny fambolena sy ny fiompiana e de ampiana daholo ny mpamokatra sy ny mpandrifa de sady mihinan-kanina tsara ny vahoaka amin'iny no aveo tsika afaka manondrana any ivelany raha le vola zay zany tokony ataontsika ao anatin'ny lisy fa raha mbola zao importé foantsika de vao mainka mitrongy amin'ny tany ary vao mainka io ariary io zany mitotonga na faniry ary vao mainka tsy ho zakany vahoaka tsony zany hoe fitangan'ny fidim-piainana zany ny karama zara fa misy ny asa tsy misy faniry ka raha mbola mitoy zany de isy am'sely atao hoe fipoahana ara-tsosialy na hoe explosion sociale ary tsisa zakan'zany ke tsisa zakan'zany ary tsy ho zaka mpitondra zany tsy ho zakany vahoaka zany tsy ho zakan'ny firenena zany ka raha mbola mitoy zany zao ataon'ny mpitondra zao raha tsy misy fipetra matotra sy enjana rahany raha tsy anaraka an'ireo teniko reo de minonao anazy fa tena ho latsaka anaty antsana ity fireneny ty ny vola azontsika moa zany le 490 millions de dollars tany amin'ny da zany na ny international development association zay miara-miasa amitsika zany dia efapolo tapitrisa dollara monja no an'ny seha-pamokarana ho an'ny tontolon'ny fambolena fa ny 200 millions de dollars tam'izay dia nandeha any amina resaka fotodrafitrasa de 100 millions de dollars mandeha tany amin'ny resaka vaccine de anankiray ngamby izay mandeha tany amina resaka tontolo ara-toekarena zay mifantoka amina resaka famokarana fahatelo zany fa zany hoe kely zany le vola zay anaovantsika fambolena sy famokarana eto araka ny teny député Todsoa teo zany tokony tena mila ezaka be zany rehetrarehetra izany satry moa hitazona ny député Todsoa Andriamampandry adiny ray katroko tsika ny adevitra tam'izay resaka zay ny zava-misy eny amboribory ta misy anao ity adevitra momba ny ITG ity na le interruption thérapeutique ozy izy tsika grossesse sy ity mahakasika ny resaka sandamola malagasy mifandraiky amin'ny devizy ity député Todsoa angamba aravina zany rehetrarehetra zany tsika mbola miverina foana na te tsy fahaiza mitantana tsy fahaiza mitondra sy ilay hoe tena tsy niomana hitondra fanjakana le olombelona am'izao fotoana zao de lasa potika le firenena sy le vahoaka ao aminy ka aravina hamarana tsika zany adevitra izany zay irariana indray hoe ho Todsoa eto indray ianao amin'ny fotoana manaraka zany araka ny etaeta mijery sy mpiaino mandrakariva raha aravina zany zay vola zay faniry dia ny ga Madagasikara dia atsika rehetrarehetra tsy an'ny mpitondra mpanantanteraka ihany tsy an'ny RD ihany tsy an'ny HVM ihany tsy an'ny TIM ihany fa ny vahoaka malagasy rehetra za zany mbola miteny hoe raha ohatra tsika tena hoe tia tanindrazana de tokony ifampiaino sika tokony tsy jery couleur ya politika zany tsika amin'ny afampandrosoana tokony tsy jery firazana antsika na finoana ao anatin'le izy fa sy mba hevitra tsara hoentina ampandrosoana ny firenena de mba raiso le tompoko raiso le izy fa izay mpanohatra sy tsika eto amin'ny Miara Manonja ny député TIM ny RMDM de tsy hanoro-bato mafana aminareo zany tandrazana iomonana ty averika any rehefa zay ko hoe ny ao amin'ny fitondrana de nareo ndray ny lasa mpanohatra ary zay tena samy manome toko fa tena iainao nareo anaja nareo amin'ny sehatra itenenanareo zany ao anatin'le de mba ino le teninay zay tsy teny hoe tonga de aka ny sezanareo nge zay manaja ny alternance démocratique ao anatin'le izy fa firenena iombonana ty de mba mifampiaintsika ka zay hevitra mba tsara de mba rôla izy beta be za manokana efa beta be ny sosokevitra ny etoko ho an'ny fitondra mpanjakana ho an'ny gouvernement manontolo ho an'ny filoham-pirenena ka za miteny hoe raha ny folo isan-jatony fotsiny no arahanareo ny teniko zay lazaiko teto miampireo ny namana rehetra de tsy ohatr' zao Madagasikara ka dia mampahery aho ny vahoaka malagasy rehetra ary mino aho fa ibisika mangina ny fetona mpanjakana ny fanamasina ahafahany manitsy ny diany ahafahany manarina ny lalany ahafahany mezaka amin'ny paikady zay atao ho
ho amin'ny fampantrona ny Madagasikara fa sasany miteny antsika fa raha mivoaka ny varavarantsika amin'ny vavadintsika ka mandra daholy ny afisy havanany mitsika inona moa zany ny fifaliana sy ny fiadanana hoentinao amin'izany raha za manokana na manana trakininona ary ka fa mivoaka ny tokantranoko eny an-dalana ratsy ny lalana mantra ny olona mitsindrika ny olona za raha fa mahita hoanina ny olona za raha fa mitafy ny olona onja mifoko fanira am'izany tsisy firiana ho ana zany fa ny fiadanana sy ny fariana ho de hoe mba manana ny ampy ny mpiarabelona amiko ary mino sy matoka fananan'izay toetsain'izay ny mpitondra rehetra ao anatin'izay fa tsy hoe manan-karena ianao miadana ianao de zay ny fahasambarana mandalo zay tandremy fa mandalo fa ny fahasambarana de fitsinjovanao ny vahoaka malagasy ny mpiarabelona aminao ary le paradisa ny an-danitra no tanjana ao anatin'izay koa dia mankasitraka faniry ary mamerina ny fisaorana ho an'ny vahoaka malagasy rehetra zay neno ary mametoky anareo aho amin'ny zavatra rehetra zay niresahana teo fa raha mbola hita aho dia mijoro hatrany amin'ny fahamarinana ary miaino ny vahoaka ary zay hevitro ny vahoaka noetiko ho tanterahana eny anivon'ny anteny mera-pirenena zay nametrahanareo ary marina fa voafidy teo ambomanarina tsy mivoaka ny ambomanarina ihany noarovako fa madepute de Madagasikara teny vahoaka malagasy rehetra no tsy mbiniko sy tsy njovoko ka raha mbola misy ny tsirariny de tsy maintsy mijoro miaro anareo ary tsy maintsy miteny iaro ny vahoaka malagasy koa dia mankasitraka tompoko lahy mankasitraka tompoko vavy inary feno fakasitrana tsy mba moaka ny Madagasikara voafidy teditry amin'ny boribory tamin'ny fahenina atsika totso Andriamampandry tamin'ny fanazavana lehibe zay netiny tamin'ny fandarantsika teo izay ary dia misy saitsainy rehetra zany ny mpitondra fanjakana ny société civile ny mpitondra fivavahana sy ny sisa dia mandray ny tandrifiny zany adevitra rehetrarehetra izany ary everitsika fa dia rehefa mandray ny tandrify dia manao zay tokony ho atao arak'izany rehetrarehetra izany hanitsina ny lalana ary ifantoka ny hoe Madagasikara atsika menakavy ty ary Madagasikara zay iraritsika hoe mba handroso zany fa tsy ao anatin'izao fahampitiana zao satria tena potika tanteraka le firenena ary tokony aika an'izany le mpitondra fanjakana tena aleonareo mba miaika am'izany amin'ny lafin-javatra zany fa tsy mbola teny foana hoe efa mandroso betsaka amin'ny foto-drafitrasa manao auto-satisfaction fotsiny le fitondram-panjakana indraindray de mitady sitraka eo anatrehan'ilay vahoaka izy de miteny izy hoe misy mifandrotsony eny manao foto-drafitrasa kely napavé nareo lalalalana kely tipitopy sy ny sisy etsero manao trano kely samy hafa nareo fa tsy midika mihitsiny zany fa izany no miteraka toe-karena matanjaka ho an'ny firenena mazava ny nambarany solombamoaka totso Andriamampandry teo fa raha mbola miena ny resaka famokarana eto Madagasikara sy ny fanondranantsika reo entana makany ivelana vokatra avy eto amintsika na le produit locaux zany dia sarotra ny afahantsika mametraka am'ilay kajy ara-toe-karena mirindra zany am'ilay hoe stable natony lay sandam-bolantsika zany raha mbola tsy tonga eto koa ny mpizahatany zany fa mbola tourisme na sakodo la antitra mivezivezy eto amintsika hitady vehivavy malagasy tanora kely dia tsy mitondra nininina ho atsika zany rehetrarehetra izany fa tena mpizahatany hitondra ny lela volany ary mety olina Madagasikara ihany koa izy de mety hampiasa vola eto Madagasikara amina fampiasam-bola vaventy zany ary everitsika ihany koa de hoe tokony hisokatra reo orinasa vaventy rehetra zany tsika moa zany am'izao rina de hoe efa sokatra le sistany de iveritsika am'izay zany fa olina amin'ny famatsimbola eto Madagasikara reo orinasa vaventy ary reo efa nisehatra teto de anokatra ny orinasany am'izay ao anatin'izao ataona zay fa sokafan'ny sistany sy efa ahafahany rehetra manao ny asa andavanandro izao ary farany moa zany de hoe ny hitsarany ty fanondranana tsokosoko ty zay manko le izy hoe voafatitry ny vava nataony le fitondram-panjakana hoe aty amintsika amin'ny masony zao tontolo zao zavatra tsy nataon'ny olona tao anatin'ny 90 taona de marina tokoa zany satria tao anatin'ny 90 taona tsy mbola nisy fanondranana tsokosoko tena niaka danja be ohatran'izao ary tena nahazo vana sy nahazo faka ohatran'izao saika isan'andro ianao zany de mahare foana fanondrana tsokosoko mahare foana fanondrana tsokosoko zany zava-misy am'izao fotoa zao de ohatrany mampaneso ihany le izy hoe efa nandinika zany ve le fitondram-panjakana fa matoa
betsaka lay trafic illicite sy lay exportation illicite zavatra miseho ohatran'izao de midika an'izay zany marefo le fitondram-panjakana ary rehefa marefo le fitondram-panjakana dia ny lalàna mihitsiny no dikain'ny olona fa zamo rehefa apiatra lalàna amin'ny mpanohatra le fitondram-panjakana de tena hainy mihitsiny zany rehetrarehetra zany fa rehefa apiatra lalàna amina tena hoe fiarovana an'le arena sy le tombontsi hoan'ny vahoaka sy le firenena de marefo izy ao anatrehan'izany satria mety izy ary no miraitsykombakomba am'ireny sehatra ireny aty ambadika zay ny am'izay lafin-javatra zay fa hiditra amin'ny tapany faharoatsika dia hiditra eo indray Rina Arabe Mananjara satria efa ato an-trano am'izao fotoana izao Emmanuel zay afantatsika fa mpanao politika ihany koa ary efa mpikambina teo anivon'ny congrès ny tetezamita teo aloha ary efa nirotsaka ho fidina ho solombavombaoka ny Madagasikara teto Antananarivo renivohitra teto teny amboribory tamin'ny fahadimy ary dia anisany manakambara ihany koa izy am'izao raharam-pirenena zay manahirana de manahirana zao ka omentsika ny Rina sy Manuel indray zany ny fandaminana ny tapany faharoa fa mbola heverina eo ihany raha toka mbola ampy ny fotoana Rina Arabe Mananjara. Eny ary ny tantara de mbola itoy io ny fomba fiteny zay ary ity raharam-pirenena eto Madagasikara ity dia mbola itoy fa hoe mitoy makaiza mitoy makany amin'ny fampivoarana sa mitoy makany amin'ny fahampitehana dia anjaratsika no mijery aloha hatreto fa raha ny zava-misy aloha zany dia tena hoe mitoy zany dia raharam-pirenena eto Madagasikara ity makany amin'ny tsy fahombiazana satria raha ny zavatra no resahana hatramin'izay de tsy hita mihitsy mba hoe zavatra misongadina aloha amin'ny resaka hoe fivoarana zany resahana amin'ny fahasalamana ka resahana ny fandriam-pahalemana ka resahana ny vidim-piainana ka io izy miakatra io hatrany resahana ny resaka momba ny lalana ka resahana ny fampianarana ka resahana ny fifandraisantsika amin'ny any ivelany zao ny ilze parsa di anyray nangingina anyray aloha iny tsisy resaka hoe ahoana sy ahoana resahana ny momba ny tontolon'ny fanajana ny zon'olombelona raha ny eto Madagasikara resahana ny momba ny tontolo iainana izay atao hoe efa mahatonga ny firenena maneran'izao tontolo zao miditra lalina amin'ity resaka hoe fiarovana ny tontolo iainan'ity resaka toetrandro resaka toetany ho avy ny COP 26 hitondrantsika fanazavana momba an'io mba hatonga antsika tsy ho topotra amin'io am'izay hoe tontolo iainana eto ambonin'ny tany zay raha vao miteny hoe tontolo iainana eto ambonin'ny tany tsy afaka miala tompoko i Madagasikara resahana momba ny toe-karena hoe momba ny sandam-bola sy ny resa-piariana eto amin'ny firenena ka resaka negativa foana ny noty izay mipotra etsy sy aroa zany rehefa atao ny fandrefesana ka izany rehetrarehetra zany dia hoentina eto mba tonga atsika tsy hoe mandresy lahatra akory fa mba tonga atsika atsapa ny tena marina satria inona ny tena marina satria ny fahalalana ny tena marina tompoko dia mitarika ny saina hieritreritra ka tsy anaonao foana tsy hoe andeha anjambany fotsiny fa mba mahafantatra tsy mitovy ny atao hoe ny olona mahafantatra ny marina sy ny olona tsy mahafantatra ny marina eo amin'ny fanapahan-kevitra izay horaisina ka ho avy ny fifidianana any amin'ny taona zay isian'ny fifidianana any de mba olona matotra sy mahafantajavatra no andeha androtsabato fa tsy hoe taitaitra fotsiny amin'le hoe ronono mandroatra amin'le noko am'izay mihitsy satria izay no afantaran'ny besin'ny maro azy menabanao Manuel iresaka ny any amin'ny faritra atsimo isika izay alazainao ndaran'ity indrindra fa itsika any ivelany sy eto an-tanindrazana eto mandeha ny raharam-pirenena tsy mandeha amin'ny lalany tsony izy ty mandeha makaizy mandeha maka ny anaty lavaka araka ny fitenin'ny ngahy filoha am'izao fotoana zao hoe izy zao natao ny tany afaradofay neny taloha izy kapoka fa ny barika tena barika ny tsy fandehanana barika ny fahantrana barika ny tsy fandriam-pahalemana barika ny zavatra tsy mety latsaka anaty barika ny malagasy hiditra amin'ny atsipirena ary tsika Manuel avy hatrany aloha de resaka momba ny any amin'ny faritra atsimo isika resaka lalana ny mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao raha io resaka lalana io ny tenenina de milaza hoe efa tena miezaka efa tena manao an'izao ireo mpanohatra ireo de mitsikera foana no hainy sy tena ireny distia ny resaka
lalana any amin'ny faritra atsimo tonga de omenanao ny fitenenana momba zay inona ny tena zava-misy am'izao zoma 20 oktobra 20 sy 20 izao mba ho fantatry ny mpiaino sy ho fantatry ny mpijerentsika hoe aive zany ny tena izy ny lalana makany aminay raha faradofay hatra croisement ny hosy eo akely vondraka eninjato sy 24 kilometra 624 ambovombe faradofay 107 107 ambovombe amboasary 20 kilometatra ary amboasary faradofay 27 amby io ambovombe Fort Dauphin teneniny nga rajoelina io efa goudron io tamin'ny andro ny dadabe tsiranana zay indrindra namboatra an'io koa na président Marc Ravalomanana anara namboarina fa am'izao fotoana zao mitovy amin'ny lalana eto Antananarivo zany hoe commune urbaine Antananarivo misy commune rurale de commune rurale 67 fokotaniny Antomadinika misy goudron takan'io zany le ambovombe faradofay am'izao fotoana zao fa mandraky tiny androany mbola tsy miainga fanamboarana lalana fa tsy fantatro izy moa ny tena tsy anao politika tsony tena tsy manao politika tsony anao fa tsy ho vitanao lalana io ary aza mampianatra zavatra diso ny mpianatra malagasy inona ny marina momba ny lalana io zao nataonao tao amin'ny télé amboariko ny RN 10 manomboka andrany vory hatrany Toliara andrany vory Toliara tompoko tsy RN 10 fa RN 7 na ny zazakely raha taitra ataony any amin'ny CP zany diso andrany vory makany Betio Kampani Beloa Tsihombe hatrany ambovombe zay ny RN 10 zay tompoko lalatany iny amboaro lehilahy anao raha tafavoakanao amboatra an'iny nao moa mahay hoe barika be mihitsy mahay fampirahara amin'ny raisam-pirenena engany ka azo vola zany mitsodrano anao zao mba vita ny lalana any aminay de ho afaka nikere fa andefesako an'izay aloha hitako taninay iny lasa nidiran-doza ity député-nao Tsihomby ty tsy tolo-dalàna miala ny kere hampisy rano hampisy pipeline any Tsihombe no ataonao fa fanalan-jaza ore olona azon-doza ty malagasy ty ahoana ny FFKM Madagasikara tompo kristianina fa tsy zany fanalan-jaza zany ahoana nisy an'izany eto Madagasikara eto hataonareo lalàna ny fanalan-jaza ry député rehetra za tsy miantso hoe député ty mana filohana ny termeram-pirenena olom-boa hosotra io miaraka fiangonana tsara isika miala ny baiboly zany esory tao zany lalàna zany avelaonareo ho an'ny manam-pahaizana dokotera no mahalala an'izany hoe tsy mety ty fa tsy sika indray no anala ny ain'olona iny zao fa nyteny katolika za tsy miandry katolika fa ny FFM hoe nareo fiangonana zandry ny ataon'io zandrina sectareo ara marina mafy raha naika an'izany tsy mety afa baraka Tsihombe manaova fitsapakevy bahoaka raha anao an'izany hoe afaka atao ve fanalan-jaza fa tena fa baraka zahay marina mafy hitako taninay ny azon-doza ve zahay any antsimo ty tsisy rano tsisy kere tsisy vary tsisy ny kere maty any amin'ny commune Anjapaly ao Tsihombe zany maty tany tena lozatany commune ty Anjapaly zany tolo-dalàna ampisy vary ampisy rano no atao fa tsy tolo-dalàna fanalan-jaza ore olona afa baraka zahay ihany marina mafy de nomele le député off iny zao député n'Antananarivo za tsy teny kolera iny député ania de reny teny vehivavy reny za zany miangavanareo solombavam-boaka aza fidinareo fa ho feny fanalan-jaza eran'ity tanàna ty za koa zany ray aman-dreny be ny teny iny hoe misy zay olona manary zanaka any anatin'ny WC ao anatin'ny 27 millions raha ray manary azy any zay jere tsara hiram-bany jaka vaovao tsy ny raha ny zanany izy taty aoriny tsy nahazo tsony zany fanalan-jaza zany fandrindraha fiainam-pianakaviana tsy mety zany ny capital humain no mampandroso ny tany tompoko tsika zany any amin'ny 2031 tonga fa 750 millions betsaka malalaka Madagasikara 60 000 hectara zany any antsimo any Bamangoka amidinareo amin'ny harabo ohatran'ny Chine zao hainy tsara miexploité an'le vahoaka tsy nara za miteny hoe mbola tsy mampiditra olona izy fa manao fiboana 14 zotrandro vo mandeha fa avelany alohany azy ny azy mazava aleo ny toe-karena maty toy zay ny vahoaka no maty za Manuela miteny an'izay aleo ny toe-karena aloha reraka eo toy zay ny vahoaka malagasy maty eto tsika 24 millions 27 millions ty
ka le malagasy hoe fa tena reraka tena tsy misakafo tsisy rano tsisy mamboly tsika mamboly vary be de be zavatra ataovy aloha tokarena eto anatiny eto zay vo manafatra vary be de be tsary mety hoe tsy hoe za masika fa tena maharary anahitany deputenay tsy omby eny masy golamali fa tena fanalanjaza nao la jesosy ko hoe tahio avao ty antimoany tsy raiky ro andoazany taninay ka hovangonao lava zay ho matikire ao ny resaka kere fa milazan'izay ihany ny manoela raha ny fotoana mifandimby de matetika izy io a atao fitaovana politika ho avy zao ny hoe fifidianany za hoe sinsisa de samy mitsiketsika daholo miresaka le momba n'le kere nareo any fa tena avany amin'le faritra mihitsy raha atao hoe fitinina kely ny tena fivoaran-draharaha zany momba n'le kere zay mbola misy hatramin'izao ina ny azony manoela resahana am'lizy iny tany iny mandroso misy harenan-kibony tany ary mahavokatra raha misy rano tsy mety ve raha misy rano raha misy rano am'izao fotoana zao zao tokony fa mijery za mihino fa mijery ny météo malagasy tokony fa manontany any gouvernemanta hoe ahoana ny orana am'ty taony ty hisy orana ve ny any antsimo tsy mety ve mandatsaka orana raha ohatra ka sanatria tsy hisy le izy eny mba ny science efa mandroso ny science any ane misy rano e ny rano sotrona ane misy fa ny rano ambolena ane manahirany any antsimo ary io lalana io raha vita goudron ihosy hatrany faradofay efa misy goudron vita ihany ane entreprise sarama amboatrany tamy andro président Ravalmana efa misy lalana vita ihany so anala zany ane efa vita goudron beraketa zany ane misy goudron tapatapany zany vita fa raha tsy nasorona teo président Ravalmana na azo antoka zay tena nitolomako tao magro satria nalahelo nahitany teny hoe soniako sisa de miainga ny lalana zay izy tena miteny kolasy mahazo an'io marché izao ara ny filoham-pirenena am'izao fotoana zao hoe amboariko ny lala fa izy ny entreprise mahazo azy avaiza ny vola aika izay vo ny fivoriana teria iavoloha omaly ao nijery vaovao ay moa zany vo mitady vola mihitsy hoe kana le zavatra natao tany faradofaika zany mbola tsisy vola mihitsy fa manome tsiny mpamatsy vola izy hoe tsy mahazo vola zahay tsy hita fanampianareo ka nareo tsy mahay mitantana ko gofinareo daholo vola any ministère rehetra eo manao grève ny mpiasa zay mpiasa tsy manao grève ka zay atahorany avoaka ny haingany vola de ohatran'io filoham-pirenena no manambola vola lainy ao ka rehefa matahotra izy de avoaka n'iny paheny vola fa tsy atahorana fampianarana sady tsy ataonareo ininona ny zaza malagasy ny programme ampampianarana fa nalanjaza ataonareo ny carnet mariage tany ataony hoe esory ny fito lahy fito vavy fito zany isa masina atao fito amby roapolo fito amby fitopolo lahy fito amby fitopolo vavy ny malagasy feno malagasy ty tanytsika ty fa tsy nono apetraka eto tsika ne 27 millions fokony tany ray ihany Chine apetrany eto 27 millions izy efa miliarako mara zany ya ka somary iverenana kely le fantanina teo hoe lasa atao fitaovana politika le resaka kere ahoana ny fahitany manuel tena atao fitaovana politika be de be miteny zany fa tsy hoe za nanafatra vary roapolo sambo zao de ho avy andolo ny vary izao ny afatra amitsika avy any amin'ny faritra ny rehare ty fitondrana ty fa hoe ny avy any amin'ny faritra tena ny fidy raha tena ny fidy antsika marina ny fidy any filoha am'izao fotoana zao marina ny faritra ny jereny io faritra io ohatra lavanilo io nijereny any antsimo tany antsimo aminay antany ane na tsaiko na 7 sa 7 isanjato no azony matozy tsy mivaky lohany io fantany hoe tsy nifidy an'io isika tsy nifidy azy fa ny doublon nataony no fantany hoe zay nahalany ahy de tsy vakeny loha sika zay ne io zay ny tena marina an'io fa raha itsika tena nifidy azy fantany hoe tena nifidy anazy namboariny reo tanànareo nojereny daholo io kere io nojereny io vanily io nojereny io zavatra tsy manjary rehetra mitaraina ne malagasy am'izao fotoana zao hoe maty kere mbola tsy nahita kere tahaka an'tya za tsy niteny tao anatin'ny telo taona zay ary tsy roa taona tsolo zao sisa tavela satria tsy maintsy miala izy raha irotsaka 8 volana sisa sa 4 volana de mandeha fifidianana de mailo tsara atsika am'izay fotoana zay tsy nijery antsika any amin'ny faritra satria fantany hoe ianareo tsy nifidy ahy fa ny doublon nataoko nahalany ahy de tsy mivaky loha izy de eo anaovany any amin'ny antsimo any omeny vary hoe fampandrosoana tena hoe maharitra ony peuple zany fa misy filoha maraka Ravalmana fa nanao an'izany toy zany ngay hery misy zany
tena nisy mihitsy misy io mandehana boka tsy ombe nareo mandehana faradofay fa misy peuple tsy nataony tany ambany tany fetsifetsy koa nrangahy ny hainy tsara raha ataony any ambany any de mety tsy mbay fa nataony hitanao maso mihitsy le peuple ngeza be ny hoe raha avy misy manimby ao de zao nenareo zay le izy fa ho avy misy fidianany de mailo soa atao fitadiavan-draha avao amitsika antimo any ty omby vositra miterake ny omby tsy ny vosira zao hay koa sy omby vosira ka hiteraky zao rolahy ka mampianatry raha raty ty mpianatsy fa tsy mety ia resaka kere any efa hatrany amin'ny ray aman-dreny monja jauna nefa nyresahany izy io dia zao tsika ty amin'ny taona raiky amby roapolo sy roa arivo mbola verina foana le izy araraka ny teneninao teo hoe me mafy izy io ve tena tsisy solution mihitsy sa tena miresaka mahitsy eto sa hoe tena misy ny vahaolana fa tonga de tsena hoe ny mpitondra no tsy mahay an'le izy misy ny vahaolana fa zay koa zany miantso ny anaky ty antimo avao lafa manam-pahaiza amboary tany ary eo avao koa mantsy maro manam-pahaizana maro manam-pahaizana zanaky ny atsimo fa i lafa avy eo koa manao raha hafa ny filom-pirenena zany mitondra firenena io zany rehefa vonina anao politika hoe ampandrofiko fatratsimo mandeha fa gofina tsy kelikely io satria maharomby any misy vatosoany de simbainy rehefa vita ny lalan'ny RN13 ka vita goudron tsara mba misy zavatra be dehibe mivoakany rehefa misy rano fa tsy atao hoe tokanako pompe ty de avy eo tokanana tsisy rano mivoakana mitetena rayara atao pipeline io raha atao pipeline de mitehaka ny olona tsy zay fa ataovy misy hareny ny tanàna eny zay ho an'ny hafatro zay de ny mbola zao mbola tsy efa ho avy ny io rehefa eto atanyreo fa misy erikerika de efa manontany meteo ianareo mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao hoe ahoana ny orana any antsimo hisy orana veny de hainy meteo any micalcule an'io tsara hoe mijery azy takan'izao ty azo antatsahana orana iny tanàna eny raha avy misy orana indray mandeha fotsiny mandonaka ny tany mamboly bageda angeza tena bevata bageda bakao mangahazo mamokatra varany ilany amin'ny tany monjajony misy vary misy tsara fa tsisy manao hoe ataovy tena mifolo izy hoe esoriky ny kere any antsimo fa tsy ataonareo fitadiavam-bola any ampamatsy vola iraisam-pirenena misaotra ampamy aloha misy olo fantatro miasa ampamy fa tena amin'ny telefony mijaly resaka masom-bolo zao efa jereva masom-bolo zay na tsarovana ny filomarika ravalomana zay manome masom-bolo manome zezika manome kibota tsy amidiny lafo rehefa vokatra zay vo ateriny azy zay moa taona atao meo le nanome masom-bolo zao ne tsisy masom-bolo tsisy mihitsy zao masom-bolo ministry ny fambolena aloha olon-dravalo ihany io nalainareo de ataovy aseho io fa hoe niasa ta filomarika ravalomana nanao hainao tsara io asehonzareo mahay zahay de atao fa tsisy tsy maniny fa tandrazana no rovana fa ny olona mijery résultat zay aloha mamaika azy aloha hatreto ny résultat misy aloha am'izao fotoana zao dia barikany tsy fandriam-pahalemana barikany fahantrana barikany tsy fahaiza miresaka amin'ny raisam-pirenena barikany fitrotrana bisy mandeha ny andanitra eto Antananarivo ve raha ngaty iny trosanao vola 151 millions d'euros halohan'ny malagasy rehetra am'izay tsy Antananarivo ahoana mba fandraisan'ny any antsimony ara ohatra iny ataonao itrosanao vola fa ny RN13 tsy trosanao vola am'izay fokotany eo 5e arrondissement eo mity Ambatobe misy azy de mandalo anosy premier arrondissement de mihanika ny mity ery ambony ery asa hoe te tsikilontrano filomarika ravalomana ny riva ny trano midaboka avy eny nareo fa mitsikilovan'ny tranony eo de makany de ankatso zay 151 millions d'euros mba mieritreritra avao za manao kory fa nentinareo toy ny vahoaka mahantra bisy klasy 500 sy arivo ara tsisy mpitaingina bisy 500 eto aritany arivo ara mbola miady vatra hoe ataovy 300 rangahatretsy 200 tsisy vola i 500 ane tena tsy zakany olona raha tena izy raha jerena ny fahampiainana isa tokantrano fa be dehibe mandeha tonga aiza tsika malagasy aiza ny mpiasa mpanjakana am'izao fotoana zao io rehefa katsonareo de efa mikatso marina neny ny doany io io isy famotsiam-bola io zavatra ataon'zareo ary io ataony manao compte haiko tsara manao compte fictif eo izy de mandrosaka vola roy rehefa jerenao ny compte-ny douane io mandeha ihany nefa tsy ao le vola tsy ampy afaka tantaraina tsara afaka zavaina dolo pitsopitsony an'io aza manaiky nareo
matoa zany migreviny ao amin'ny doany misy antony io misy antony io fa tsy hoe mandehandeha malagasy raha ngaty mahaya na manao auditindreo zany avy aloha kabramo zany zay mbola nianatra tany abarika dimy nalaza zany kabramo zany a manao audit reny mahay misy mpanao audit be deaibe eto le fitantanana mihitsy zany tsy ao anika makatahaka ny filoam-pirenena maro Karavalomana nanafatra omby ny omby ny ara nalinareo nangalarina hitadiavina le ronono ka filoam-pirenena maro Karavalomana tsy akatahaka izy tsy mahay mampandihy manome ronono malagasy no hainy ty fa ny mampandihy tsary hainy zay fa mijaly ny malagasy ry mpitondra am'izao fotoana zao mijaly tena sahirana mpianatra tsy mianatra za tena malaela fa nianatra tena amin'ny université malagasy mola tsy nahita zavatra tahaka an'ity ny mpampianatra za ty raha malahely mihitsy hoe misy mpampianatra tena nampianatra ny fofony any tafavoaka le mpianatra de mpianatra navoaka ndraiky be karamanono izy mpampianatra université lehibe na CCST to Tananarivo mandeha tongotra nefa reny raha tena izy tokony menareo 4-4 reny fa tsy ny député fa manany azy na mahazo député de mahazo koa prof ny université tsitsy fa manao niny fampianarana iny mpampianatra vera ngaty ireo ny anaovantsika azy tsy omena ny volany tsisy bourse ny tsy hoe mila voatsiary izy fa tena zoany le izy mila voatsiary izy fa tena zony le izy tena zony fa mijaly tsy mandeha tsisy zavatra mandeha to telo taona tsisy zavatra mandeha ahoana fijeritsika ty ry malagasy mpiray tanindrazana de tsy hiteny ihany ve mbola tsy hiteny ihany ve ale misoroka to zay mitsabo zay ny ya efa miresaka fiainam-bahoaka ihany tsika Manuela izy ty moa iray samy malagasy le fahavoazana fa nisy tenena ihany teo momba ny vidim-piainana io zany le iainantsika isanandro ny any amin'ny faritra atsimo raha vaovao re zany de hoe mbola mafilavitra noho miatra eto Tananarivo sy amin'ny tanan-dehibe ny fiatraikan'ny krizy ho an'ny faritra atsimo tena miatraika maty zay antimo any na tuliara na morondava faradofay anosy androy vidimbary fa tsy izy eto Tananarivo raha io vidimbary mangahazo fa tsy hitatsony ny trondro otoliara fa tsy manjono vezo reo fa sinoa falazavana kely ny momba tadidiny ministra tsy manono anarana aho de ny anankiray ao amin'ny présidence ao le ngaharainy bogosy tsara iny zay tamin'ny 73 député nandeha tany Antsimo satria nisy sambony raha henonareo zao teny zao tadidinareo raha lahy nisy sambona sinoa tao de o sakanatsika o tsy ampandehanina tsony riva ny andro nisy carton nalanareo tanketa tany apetrako reo mbo ao zao potariky fia reny tsisy trondro tsony ane gaofony haratony zareo ny vidin-javatra tsy mavesatra ny hanina fa za tsy hitariko le manaova grevy fa mbo gegy koa la mbo ifily an'io ndraiky izay mahaiza mahaolona mihitsy zany ny mahaolona zany fa tsy ao intsony ny zanatsika tsy mianatra ny afaka baka tamy 2020 mbola tsy mianatra hatram'izao fotoana zao ny afaka baka 2021 ty 2020 moa le teo 2019 le teo mbola tsy mianatra ny mpampianatra tsy omenao karama kely ane reo mpampianatra eny mpiasa ny université reo ny vidim-piainana tsy ao tsony hanao anavitra ny fantako hanavitra ny tany Antsimo de ngaha Miara Karavalomana nanao an'izy namboly sorgo izy namerina zany tapi mohera zany izy ngaha filoam-pirenena am'izao fotoana zao manafara osy be vo école tsy misy tsy mivola député na iny tsisy rindriny tsisy iny école manara-penitra mahamenatra any Tananarivo mba mandehananareo amin'ny école mpanara-penitra ria iny moa le nanova katolika le fandraisana papa iny mandrakizay somandrakizay misy école manara-penitra namboarina iny mitresaky mitete école manara-penitra fa mitresatresaky de misy mitete ny tafo mahamenatra nefa ny lokony atao loko zany fanamboarana lavitra ny ngaha Miara Karavalomana
tadidiko tany morondava izy nitokana ekôly zay ny olona mikabary ngarainy mijery ny olona mikabary izy mijery ery ambany izy io jereny le fakany le ekôly iny ohatra tsy izy ty fa nakany baraminy nipendray mandeha nitresaka za tsy hitokana an'io tena to tena tsy nitokana ny marina avereny ty tadidiko iny avereny ty zany ny azy izy mitady lakilasy 300 tao mitsanga eo ohatry hoe amboarinao androany avy ora mitete mitresaky zay ny fandehan-javatra am'zao foka i manontany rahalaka ty ahoana ny any atsimo avidiny zavatra rehetra aleo tsy miteny satria efa tsisy hoanina ny malagasy zay ny zava-misy eny ary resaka faritra tsy miany isika raha jerena ny amin'ny hoe lanja ara-toekarena sy ny hoe ny zavatra tany aloha zany de tsy tokony ohatran'izao ny any amin'ny faritra atsimo nalaza ny resaka hoe taretra ohatra anaovana asa tanana ny resaka osy ianao teo ondry be volony tapimoera any amin'ny faritra atsimo daholo zany ny omby ihany keo de arena ho an'ny faritra atsimo ny resaka todrano nisy faritra nalaza tamin'izany hoe nafahana mamokatra sy ny sisa am'izao fotoana zao zany tsy enitsony raha hoe resaka tapimoera zany ohatrany hoe anarana sisa fa efa tapi avy any velany no hita zany zao amina tokatrano sy ny sisa mbola misy fanantenana ary ve araka ny teny président Marc Ravalomanana hoe raha mbola misy mifariny tsy foana akory ny fanantenana raha ny faritra atsimo fahitamy Manuel azy tsy foana ny fanantenana marina zany ary zay koa ny antsimo koa mivavaka matoky an Jesosy so fa anampy izy engany mba tsy ho meloka aminay ny meloko tezitra any antsimo ane misy arena ohatra fotsiny reo teneniko reo zay misy kanaliny dabara zany mamokatra zany be za zany ane sopotry nay toliara ao zany fa tsy hita tsony misy sako any charbon de terre misy arena be debe any misy rano any fierenana io bamangogo ny samangogo zany ane tany antoliara de io bamangogo tadiaviny zareo amidy amin'ny harabo 60,000 hectares ave amidinao marabo tantana fanga tsisy mahay malagasy mahay mamboly rehefa tsy mahay mamboly zahay antimo any mangala Sihanaka mangala Betsileo samy malagasy amty tany tsika eto ny tokony mahavita an'izy mahavita an'izay fa tsy omena olo-kafa misy arena be debe any zany trondrony any belo sirotsirobiny zany ane surmera zany ane any amena be debe ny arena fa tsy fasimainty no trandrahanareo ao tohero oatra farany fasimainty fa raha io mandeha io rava toliara tany famafana eo sy anao fasimainty zavatra hafa no arena hafa no ataovy kanaliny dabara mamokatra ane zany mena be zany nisy voasariny be zeziko morondrava zany ane nandeha zany taloha fa tsy hita satria tsy any no lahara-pahameny fanjakana am'izao fotoana zao ny lahara-pahameny fitondrana am'izao fotoana zao de manenjika olona ny lahara-pahameny de manao prison arabaina zany fianaran-tsoa Betsileo fa ny cadeau nomeny any fianaran-tsoa de prison manara-penitra ary na ny tanàna nasiniara io anaran'ny tanàna eny volamena any nasiny prison tsy mba zavatra hafa fa prison nomeny anareo Betsileo ao dika zao gadrany aby nareo mianakavy de lo masiny maty fomba fijery zay zao amin'ny zava-misy satria ingay dideratsiraka rehefa tonga firenena mausolée nataony ny afarany mausolée ihany filoham-pirenena Marc Ravalomanana rehefa nanao nitondra firenena fiangonana no nataony any am-piangonana dolo ny olona sy ny lalana ihery nanao be debe koa hery ny filoham-pirenena am'izao fotoana zao andry nirina Rajoelina prison nataony betsaka orangady nefa ny ministra miteny hoe tokony tsy asiana olona gadra tsony any engany mba avadikao reny prison manaram-penitra taonao reny avadikao ino moa ty mitovy amin'ny soprete mba hiantsanany malagasy fa tsy ny zanaka malagasy no gadraina any ary ity mba ny hafatra amin'ny tafika aza de mamono lehilahy malagasy loatra na mangala tromby izy fa atsika ty ho tapitra ny afaratsika ty ny bara rehetra za tena malailo malaso 750 maty ny tifirina zao tifirina sambory de anaro fa ho tapitra zaza malagasy ty jereo no mahazo any japonais diso antotra laoly de tsy miteraka tsony zay voasahirany tsika meantitra le vahoaka ny tsika tanora vonoina fa aza vonoina reo nga fa sambory de anaro
ka eo amin'ny resaka hoe malaso ny omby sy ny sisa misy mpandinika fiarahamonina mpandinika ny raharam-pirenena eto Madagasikara amin'ny teny hoe mahatonga anio ane de noho ny tsy fisianasa sy ny fiarikarena isa-tokantrano izay ambany de ambanika lasa manao tsy fanao zany le olona miteraka ny tsy fandripalemana etsero tena marina zany satria tsy hoe sitrapon'le olona de hoe angalatra nanao ohatr'izany tsy sitrapony satria tamin'ny tete zamita le fanonganam-panjakana eny rehefa nitolona mafy zay de nisy namanay anankiray tany Abekily nody izy de mamory olana commune zany de manazava zao zava-misy any Antananarivo de nisy tanora zany mijery azy zay tanora mijery azy reo malaso rehefa nandeha nody izy nakany Abekily nandeha to de sakana azy reo tena andalana de natahotra izy malaso de zao nataony hainay hoe raha nataonao tao iny efa malaso izy malaso izy amin'io fa za io tsy fidinay manao zao raha teo président raha balomana zay moa fanaovandrozy azy tsy nangalatry zahay zany hoe fantany zareo zany hoe tsy nangalatra izy tsy nanao inona fa nyaina tsara no tsy fisina zany lasa nangalatromby ary zao nataoko tam'izay fotoana zay niantsony tafika ajanony ity fanompoam-pirenena tsisy rangazement ty fa le zazalahy tezainareo roa taona tsy rangazenareo tsy tazonareo miaramila fa vototrareo mitazona basy izy misy tireur de leta izy haitsara mandravaravany basy reny lalaoviny am'izay nareo rehefa avy eo hanika na politika mpanjakana zao zany mangalatromby izy de alefa miaramila hanao tanànany iny hainy votra misy azy lalaovinareo rehefa avy tsy totra le izy fa ameo asa evo mamboly re olona ny malagasy mamboly raha atsika ne mamboly daholo miainga daholo mifambolena sy ny asa tanàna rehetra eto antoerana aloha marina ny tenin'ny sima tamiala eny fa tsy ny avy any velany any tsika mamelo avy any velany atao eto fa engao aloha toekarena eto antoerana eto asa evo mamboly daholo ny olona na miaramila reo alefa asa mamboly daholo nisany zany be debe ny gendarme fa tsy reharety hoe lavoko ny malaso ary ny jiolahy ary sady zao koa mala hafahafa amitsika misy jiolahy ataon'zareo jiolahy hoy mpamboatra basy manome basy malaso de ivonony reny raha ny velany tsy vonony fa alainy de alefa ny any amin'ny usine mamboatra basy any Amoramanga ny atsika manana usine manam-pahaizana izy alefa miasa izy fahaiza men'Andriamanitra azy fa mety tsisy zavatra atao de lasa mboty de fa meny jiolahy fa aza vonona izy fa raiso de alefa aso any Moramanga ameo raiso mpiasa mpanjakana de ao anao mamboatra basy ao anao mamboatra ny zavatra rehetra de mamboatra mety mavita masina mamboatra mandodim-bary koa ane rehefa avy eo ko basy arahainiko ny antsika vonona le olona miresaka an'izay any Manuela io ny resaka fampianarana satria hoe lasa tsisy asa de lasa manaonao foana manao ny tsy fanao dia eo ihany koa ny resaka fiarikarena fanadiadiana natao sy any amin'ny rehefa tratra zany le olona de atao ny fanadiadiana momba azy zay nangalatromby izy namakitrano izy lasa jiolahy izy fa izy tiry Manuela ay zany ny olony ratsy ny jiolahy sy ny malaso olona diplômé rehefa natao ny am'izao fotoana zao misy an'izany diplômé ahoana manana baka manana licence zany hoe efa jiolahy zany jiolahy intellect fa tsy ohatran'le jiolahy fahafantarantsika azy taloha le hoe olona tsy solaitra olona tsy nianatra sy ny sisa dia araka miteneninao zany hoe lasa mahay mitana basy sy ny sisa de anisan'ny mambotry ny firenena zany aiza le politika mpanjakana malona ny izay ny fahavitana fianarana miteraka tsy misy akory ny asa rehefa vita le fianarana de lasa makare amin'ny asanjiolahy de le asanjiolahy efa avoleta fijerena film koa moa mandeha foana koa ao anatin'izany ka zay ny izy tsisy programma mipetraka tsara ny fitondrana am'izao fotoana zao na ny fandaharam-pampianarana ohatrany atao mety tsy mety io fandaharam-pampianarana ataonareo am'izao fotoana zao tsy fandaharam-pampianarana mba hampandroso any Madagasikara fa fandaharam-pampianarana mampandroso any Eropa zay ny tena izy fa aleo fandaharam-pampianarana eto hampandroso any Madagasikara nao tao satria mahay teknôlôjia ne zaza malagasy mahay mikitikitika zavatra be dehibe izy
hainy zany de ampianara tsara fambolena misy vato be debe to misy pétrole malagasy izay fampianaranao tokony atao mahay ordinateur izy misy manao robot mandeha any ivelany malagasy mahay tsara zay zany fandaharam-pampianarana am'zao fa tsy atao andrakandrana de zao mozesy teo mboatra boky za tsy mino fitondrana ty manome boky ny zaza malagasy tadidiko tsara ianareo nanonga-panjakana misy boky mpampianarana amboariny filoha-pirenena maraka rahavalo ma fitondrana tam'izao fotoana zany nidoranareo ary namidy arary zato ara za mbola mividy satria boky tsara le izy mpampianatra mividy nidoranareo dao ny zavatra rehetra tam'izany fotoana zany ahoana moa ny ampandeha ny sainy malagasy sokatra nakatahaka tablie mpampianarana tablie rehefa tsy tianareo tablie nataon'ny filoha maraka rahavalo manana ny azany couleur saim-pirenena maintso nanaovany azy hataonareo mena io hafahafa aminareo satria kravaty rozy izy hataonareo fotsy io fotsy manjopika koa tenany kianjamamasina rehefa manao propagande garainy hatao maintso tablie ny mpianatra atao maintso ny tablie ataonareo loko ratsy de nasina orange na ny sainy zaza mijery an'iny lamba iny tonga de mihidy tsy mba ataovy loko mazava am'izay le akanjo mboarinareo akanjo mitovy tamin'ny filoha maraka rahavalo many tena hena ity zazakely ty zao taona de manarakaraky ny abeny zaza ny blouson zao blouson mitovy ny refiny anaovany zaza ngeza be am'izay ratsy ny couleurany ratsy tena mihidy ny sainy jaza mijery azy de natao orange sy sasy tsy maninona atao maninona raha natao orange daholo tsy aleko raha nijery orange daholo nataonareo to zay ny tablie zaza am'izao tsy haiko couleur iny sy mbola sa tsy haiko le couleur any am'izao asina loko politika foana zany asina loko politika le ny olona tsy mieritreritra loko politika ary mateza le lamba namboary ngay rahavalo manana mbola misy manao am'izao fotoana zao mbola misy ola PDB manao any ambanivohatra mbola maro manao azy PDB amboary ny école nareo mitanisa fotsiny hoe telopolo am'zato tonony daholo tariny nisan'ny zao tariny zao fatria hoe navita dimampolo am'zato za tsy manenjika fitondrana fa maharary ngainay ampy telo tao zay mijaly tsisy rano tsisy hany tsisy balahazo tsisy tsako zao nareo hamoa sisy tany ka ho avy eo indrindritsika isokatra eo zany ny sisy tany raha nyresaka fahasalamana aloha de raha ny tatotrato zao jerena amin'ny any Eropa raha raisitsika ohatra hoe i Angleterre sy ny any Grande-Bretagne any 40,000 isan'andro no voka efatralina isan'andro nefa i Angleterre nisan'ny firenena ambony indrindra amin'ny taux de vaccination efa tonga hatrany amin'ny 570 isanjato ny fanaovana vaccine fa etsy andaniny mbola miakatra be isan'andro ny olona zany mitondra vaovao ny coronavirus isika moan'ilay sistany zany no ny hoe zao ny antony hoe ara-toekarena sy ny sisa de eo mimpandinika milaza hoe raha osokafana ny sistany manahoana ny fepetra raisina mifanaraka am'izay iarovana ny malagasy ahoana fahitany Manuela azy raha za Manuela za mbola tsy manokatra sistany satria aleo aloha ny ato aloha miaina tsara mamboly mitoekarena tsika ato ny antony mena tosika tsotra ny antony 7 tapitrisa atsika 27 millions raha firenena matanjaka ny any Chine zao vomaly mahita olona mpandeha any Chine de zao ny ataony sinoa hoe aleo aloha nitoekarena nahidina tsy raha ranay fa nivahoakanay tsy hovononay tsony ny andro vita vaccine daholo izy miara zay vao ampiditra olona ary mbola manao miditra any anao mbola mijanona 720 andro zay itsika zany tsy mahazaka le menimeny ny mpandraharaha marina mpandraharaha touriste am'izay zareo mikomandy fanjakana hoe aleo tonga de miparitaka fa tsisy hoe manao mihiboka andray mandeha zany tsy nareo mpanjaraha 100,000 Madagasikara hamono 27 millions raha touriste aleo tezaitsika ny malagasy anao touriste tsara tsika eto avoto alohan'ny tany fa za Manuela aleo ro totongana ny toe-karena eto toe-kare itsika raha itsika koa tsy mahay mitantana azy ato anatiny zay mahavoany ko manafatra vary manafatra inay tsy totongana to zay ny vahoaka malagasy tapitra maty any ivelany ara jereo ty Rosia efa vita vaccine fa vizany hany miantso ny FFKM Manuela tsy Manuela Jesosy fa za Manuela olombelo Manuela ianao Manuela FFKM nareo mirahalahy efatra mirahalahy mba sy fotoam-pivavahanga tapitahian'ny malagasy toy ny diran-doza
maheto afo ery raha latsaka eto be debe accident etsy mirehatra etsy lalàna lasy lahy mifampitantana nataonjareo fa tsy azo siahana re olona e torista miaraka amin'ny makoreny malagasy fanoriky eny analakely raha siahany tanora ko lasa amin'ny lahy fampitantana tsy ho siahany de voasazy zany natao teto ityko mbola idiran-doza amin'io fandrindram-pianakaviana za miantso ny salifafa za loterana aza manao n'io fandrindrana fianam-pianakaviana eo tsy mety io raha za aleo ampianarony zaza malagasy amin'ny naturel tsara eo zao ny fadimbolana zao ampianaro manomboka any amin'ny septembre quatrième de hainy tsara amin'ny regle an'iny manao an'iny zao raha hanao lalàna ndray koa hoe azo atao fanalan-jaza ka tsy ho feny fanalan-jaza rahan'ity sisy tany ty dika zany manaraka ny tanora nareo manaovan'io aiza koa ny olombelona any amin'ny vatana ho any mahavehivavy anao asia tapakazo de faritra hoe za tsy miteraka am'izay rehefa avy eo tratra ny hémorragie zany zava-misy miantso ny FFKM hivavaka any malagasy hitaona ny malagasy hivavaka fa misy zavatra tsy mamoa fady konkianja mahamasina nataonao bareako matoy nataony razambeo mahamasina masina nataonao kianja barea zao ny omby kianjan'omby zany io fa tsy kianja masina kay moa tsika tsy varalila ny malagasy io malagasy io misy zavatra an'Andriamanitra ty tany ty ary tsika hoa kristianina tsy misy hoe mandeha ho azy fa misy dikany daholindrindra ny tantara-pirenena io tanina sy ny prison fianaran-tso io volamena nanarany tanàna io prison napetranao eo marina mafy ahoana tsika ty ahoana malagasy ahoana mpiasa-panjakana ahoasany miaramila ho an'ny tanindrazana aiza nareo reraka amin'ny malagasy zanareo tsy reraka nareo moa mikarama vola be ka tsy reraka nareo fa ny hamono malagasy mangalatra avao ataonareo manino raha samborony izy reny de ina mahavy anareo mba antanio moa malaso reo ina koe mahatonga anareo malaso tsisy ny omby tapitra zao manafatromby de miantso ny filom-pirenena am'izao fotoana zao koa manafara osy be volo be reny velomy tapey moherana antimo ampanihy ao amboaro RN10 ny RN10 nga filom-pirenena manomboka eo andrany vory mandalo any betioke ampanihy beloha tsy ombe le potaky hoy zay fivolanja le encouragement ambombe zay ny RN10 fa tsy RN10 andrany vory toliara RN7 iny fa tsy RN10 eny ary mitoy ihany ny fandarantsika Miara Manonja mengy eto amin'ny MBS ny radio mata i Manuela no miaraka amintsika eto amaraparantsika Manuela amin'ny fivahaniananao eto ho any taniko anao amin'ny resaka politika ona fahitanao an'ity seny ity hoe maleo tena zay moa tsy hoe fomba vazay no filaza azy raha dika teny mahitsy de hoe rafitra maleo teny izy io amin'ny fifidianana ny raha tsika nahita ny zavatra efa nitranga tamin'ny fifidianana mifanesisesy teo ho avy ny fifidianana manaraka ao zay fotoana natanterahana azy moa zany fa mampiresaka ny olona ny resaka seny marina zany ny zavatra rehetra moa miafara ny fifidianana daholy io zany na misy zavatra misy tsy haiko afaka firy-taona iny na misy crise eto miafara ny latabatra boribory fa tsy karikare de fifidianana afarany ny seny tsy mety raha vao seny fa horavako moa izy io tsy mety ny firafitry ny seny fanendrena olona za zany miantso ny mpanao politika rehetra na ianareo hanao candidat hirotsaka am'izany fotoana zany rehefa avy eo de tsy mety io fipetrahany seny am'izao fotoana zao satria hoe manolotra ao ny filoham-pirenena izy nefa candidat manolotra ao ny solombavam-bahoaka manolotra ao ny Sénat tsy mety fa aleo maleo tena moa izy io sa tsy momba ny tsy momba ny erony tena izy indépendant amin'ny ahoana le seny indépendant amin'ny ahoana zay indrindra le fantany hoe indépendant amin'ny ahoana maleo tena amin'ny ahoana izy io firafitry ny ahoana fa doublon raha teo nanahirana ary olona vao ihany olona avy eo niteny rehefa avy eo ka ny filohan'ny seny tam'izao fotoana zao koa ny nanao fifidianana tamin'ny carnet pokotany teto Antananarivo izy ny expert indrindra rehefa tao teteza miteny zay ny expert indrindra tafiditra tao izy ka namoadozany zavatra nataony de io seny am'izao fotoana zao tsy misy hino an'io nareo zany na ifidifidy solotena ao tsy mety solotena izy candidat de an'olo solotena fa aleo zany misy solotenany mpanohitra ve sy ny mpomba fitondrana sa ny mpanao politika irotsaka aneo se mpanao politika etiko moko roanjatoko
koroanjato zany mambrany izy io fa zay tena matanjaka indrindra ve tsy haiko sa atao mpanotra sy pomba fitondrana mila verina diniana mihitsy zany tiany manoena resana fa iny natolotry ny mpanao gazety eny aloha tena mety marika fantako tsara iny tena malalaka iny tovolahy iny sady nianatra administratif civil koa hainy iny adalany koa fifidiananareo koa tsy haiko azy fifidianany zay zany fandehany sinia am'izao fotoana zao na ny ACC reo raha manahirana foana aloha ny mambra ny ACC rehetra tsy tokony asiana hoe avy any amin'ny filoham-pirenena avy any amin'ny sénat avy any amin'ny interméram-pirenena fa avelao ny magistrat samy magistrat ny fidy ny misy magistrat farany tampony malagasy mahay mahaleo tena tsara avelao an'izay fa tiky solotena ty tsy mety io ny ACC teo taloha inona nataony titeve manoela me rehefa misolotena misy dette morale misy dette morale de hoe farana hoe azo raisina fa tsy mitombona ACC am'izao fotoana zao vonanomboka de namoadoza dikan'izay rehefa tonga fifidianana de zao koa nataony zareo tena tsy azo raisina fa tena mitombona zay zany natahorony le teo tena hoe azo raisina fa tsy mitombona fa ity ndray mitoraka ty ndray rehefa isy fifidianana de zao ndray nataony zareo tena tsy azo raisina fa tena mitombona aleo tsy raisina de isy korontana eto zay ve no andrasana fa foaniny ACC raha vao ny fitantanana ny fanendrenany seni miara dinina daholy ny ACC miantso ny mpitsara rehetra nareo saminareo ny fampitsara ao asioma solotena ny avocat ray ngamba de tsy haiko nareo zao mahay azy misy faratampony eo système électoral ray manontolo mihitsy zany no tokony jerena mihitsy zany ny système électoral ny ACC zany raha za manuel sosokevitra ataoko any mpanao politika rehetra ho any malagasy praitandrazany mba tsy isian'ny korontana sy isian'ny fifidianana marina de tsy asiana zany hoe ray avy amin'ny filoham-pirenena roa avy amin'ny ACC roa avy any amin'ny c député de asianan'izay fa izy sivy tompoko de apetraka eo ambaniny fahendreny mpitsara malagasy fa aza tsindritsindrina koa izy misy haute cour eto misy zany hoe mpitsara farany tampony fa zoky be reo misy ray aman-dreny reo atao aveo hoe ohatra fito ray aman-dreny ray mbola tanotanora ray avy amin'ny avocat ao tsara ro sivy moa zay ny haute cour de justice tsy mety io fipetrahany io misy solotena filoham-pirenena sy ny député sy ireo tsaraila reo ndray sonaro solotena koa tsisy dette morale izy fa avelao amin'ny mpitsara ihany na foany haute cour de justice zany fa ataovy fitsarana malagasy io ameo tsara hoe atonareo tsarana de ameo malalaka tsara ny mpitsara malagasy fa aza tsitsindrindrina hoe afekoteko anao rehefa tsy mandray an'ity zavatra ty tsy mety zany ary tsy amarany fa zao ny mahagaga ho an'ny paky isika malagasy ty ve na ny bianco fa anga tena malagasy rera ny tena mpanao kolikoly eto tandrazana fa karanareo ve tsy any tsy manao kolikoly reo vazaha mipetraka eto reo ve tsy manao kolikoly de atao hoe misy vahiny moa tsika azafady aminareo karana misy karana manambaly karana farahalanay zay karana le karana ty valy fa misy vahiny reo vahiny reo ve zany tsy manao kolikoly de iny le hasy iny le mitazona ny harena tsy ara-dalàna ahoana ny afantaranao fa harena tsy ara-dalàna harenany mbola rajona moa tianareo alaina io sy neny Claudine zay fa tsisy karana zany hoe manan-karena tampoka amin'ny fomba tsy fantatra eto Madagasikara eto na vahiny fa ahoana tsika samy malagasy any fanendre fa zany hoe tsisy malagasy tokony hiakatra zany misy namoaka fitenena an'izao fotoana zao hoe ataoko mahantra la vo miala tany tsy afaha tsy mety zany tsy mety za tsy andono nanarany eto fa tsy mety zany fiteny zany nanan-karena izy mety niasa izy avelao izy nanan-karena fa tsy hoe harena tsy azo ty amin'ny tsy vany de bloquenay de hamidinareo rehefa aveo ka toerana atao fitsarana de afaka izy de ataonareo ny harenany tsy mety zany ry paky sy le madama tsara tare hoe ino moa le sy etsy ambotsorotra le bureaony hoe ny harena azo amin'ny tsirariny de giazana zao anaovana azy tsara ameo fitsarana madio mahaleo tsara ny mpitsara malagasy de hainy mitsara anazy io fa averiko amin'ny bianco tsisy vahiny ve zany manao kolikoly fa ataotsika samy malagasy any tena mpanao kolikoly raindahiny eto ahoanareo tany eto an-taninarivo reo Madagasikara lasa ny vahiny reo tsisy kolikoly ve reo
tia maneran-tenena zany hoe tsy tokony hoe isy tombo sy alava tokony zay mitovy tsisy daholo tombotra za tsy minao zao tsisy hoe ambany lalàna fa mitovy daholo fa ny mampalahelo anahy de zao malagasy samy malagasy any famely am'ty tany ity nefa ny hareny eto lasa ny vahiny daholo tsy nanao kolikoly reo iny vato lasa iny na ny olona ny angany vato iny tany lakaka ny alinga tany lakaka iny na ny hôtely mipetrany nisy nahafantatra fa nisy nandeha tao ohatra ataoko hoe anarako nandeha volantao manuela de ndresaka nahazo vola manuela de niala de niantso ny mano ndray mano misy an'izao ry de lasa ndray mano nandeha any de ne nataotra le Sri Lanka de nanome vola de niantso ny anarako eny zarazaraiko ela ndray hoe manela ory ela ahoana misy an'izao tonga tany ela tsy nanome tsony fa lany volany ka de ela am'izay no niantso manamboninahitra misy an'izao handeha ny vato ahoana moa na fantarana zandarmy sao nisy an'izao ery fa nisy niantso le tsy nahazo de zay vo niany zany any eto misy kolikoly eto diovy atrany za aloha tiako le gendarme lehibe ny gendarme eny mahatsiaro andra tsy mandra fa olona tahaka andreny koa njanahary angao eto avao olo soa reo fa ilaina ny olona mijoro amin'ny fahamarinana ilaina ny olona mijoro amin'ny fahamarinana ary nasehatraiza nanao soneo izy ty misy taratasy fa janony de général teneny koa reo ambony be manao ambony be tsy bako ny lalàna reo nitolazoloza amin'ny natambo teneny koa reo fa misy tsy mety ny nataony tokony hoe ambany lalàna ambany lalàna daholo tsika mianakavy zay vo nahitao nijoro ay misy olo misy tena mitovy amin'ny raha tsy mandravy any ka le gendarme fa tsy mitovy am'le anankiray tao taloha iny manahirana ty tanytsika ty manahirana vidim-piainana mahirana fiainana aiza zao ny faritra iva isika eny amin'ny faritra iva aza manaiky atao ambany tanàna lava ty tsika tsy ambany zany samy eto daholo samy ambany masoandro daholo ko samy ambany masoandro tsika eny ary faranantsika ny resaka fanaovana amin'ny manuela amin'ity fotoana itya maro ny zavatra nyteneniny teo dia samy mandray ny rehetrarehetra samy mitsakotsako io moa le tenenina foana hoe mamy atelomy ny mangidy aloavy eny ary manuela amarana ianao inona raha ny atao hoe afatra hoentinao ho an'ny olo-pirenena ho an'ny mpitondra ho an'ny mpanohatra ihany ko ho an'ny mpisehatra rehetrarehetra ho an'ny mpandrara sy ny rehetra zany ho an'ny mpikarama ho an'ny mpiasa amin'ny orinasa ho an'ny tatsa ho an'ny any amin'ny faritra atsimo anao sehatra ry ny farany rambesiko aloha za iantimo any projet cimétaire de projet fa nalaza zay tamin'ny andro ndratsiraky ho antsika faritra antsimo rehetra matiky re miaina amin'ny fiainana tena ambany aleo tsika miainga amin'ny tanatsika miainga amin'ny faritra ampelatanatsika marina fa tsisy vola ny firenena am'izao fotoana zao tsy manam-bola aloha hoe matoa misy greve tsy greve roa io tsisy vola ampelatana fanjakana miainga tsara tsika any de mahay mijery tsara am'izay rehefa avy eo aza matiny 10,000 aza matiny vary ray gony sy t-shirt rehefa tonga ny fifidianana fa tsisy olona hanao miracle ny antsimo rehefa avy eo mahaiza misafidy tsara voa tsara zao tsika voany nataony ve tsy fantatro ary mivavaka koa tsika any rehefa mivavaka de mivavaka miantso ny député Masy Golamali aho ajanony io tolo-dalàna nataonao fanalanjaza io tokotolo-dalàna mampisy rano mampisy vary mampisy bageda balahazo tsisy any kere any Atsiombe any Antsimo no ataonao fa tsy tolo-dalàna fanalanjaza tsika olombelona Andriamanitra manala an'izany mahay an'izany apetraho ampelatana ny dokotera ny anarany io ny dokotera mahafantatra hoe zao tsy mety am'ty de esorina de miteny amin'ny fanjakana izy na mpitsara hoe zao ny arety ity fa raha io ataonareo hisy fanalan-jaza erany elakelan-trano ka tsy mety zay ho an'ny mpiasa malagasy dovotry ny fahantrana dovotry ny tsy fandehanan-javatra greve etsy greve roa ny fampianarana tsy mandeha amin'ny laony jereo tsara gofondolo volany amin'ny ministera rehetra zay mahay mitakitra matahotra izy de omeny haingana ny vola tovle dokotera reny ko dokotera nampiongana ny tsirana anako so de iverina 20/72 de fa hany ka miantso ny manamboninahitra zay miaramila ny polisy jereo ny tandrazana ho any tandrazana maty ny malagasy am'izao fotoana zao tsy ao tsony vidim-piainana reraka
tena reraka ny atsika ary zay ngamba politika an'zareo satria tamiandro ny firoa marokaravalmanana nafaka ny grevy tena amty résumé satria mbola nisy vary gony roa gony telo tany an-trano de fa alerina ndindry fa zao tsy afaka ny grevy satria nona mitady vary tsy hita ny hoanina androany tady avina afaka apitso ny vola de reraka ka zay ny Manuela telo taona tsy niteny fa mijery tsara ny fitondrany ngarajuel zahay tsy anongana anao le heroa ka matahotsy zay ny gabary an'zay tsy manongana anao fa vizanonay propagande indray zay de mahaiza mifidy tsara rehefa aveo mahaiza mieritreritra tsara isika mifaritra ivo eto Antananarivo ry Antananarivo capitalin'ny Madagasikara eto amin'ny commune urbaine Antananarivo no misy commune rurale de commune rurale 67 hectara fokontany Antomadino tsy lalana eo ratsy lalana eo mbola tsara indray ny RN13 io ve de tsy hainy commune tsy haiko maire eto Antananarivo sady tsy anjara ve mamboatra an'io fa ny voninkazo indray nefa tena be olona ao be olona ao de io aizaka tsy mangary posy ny olona de mpivaritra ny esoriny sy ny sisa rehetra tsy haiko mieritreritra tsika malagasy mieritreritra ny mpitondra mieritreritra ny mpiasa mpanjakana rehefa sarotra zalahy hidio ny administration de mifampiantso rehefa avy eo bloqueo ny administration za tsy zao ngandra joel bloqueo ny administration rehetra sosikevitry Manuela zany de miantso fampiresana ngara joel miantso mpanotra miantso malagasy rehetra hanao table ronde ahoana ny ametrahantsika hanavotana ny malagasy fa sisy tany zany aloha aza mbola vahana avota aloha ny toekarena atao anatiny fa raha vahana reo sisy tany de manao 14 jours mibo fa isoran'Andriamanitra fa tsika ndeo misy harena be debe ana mity ny menaka isan-karazany io fa hidiran-dozy eto tsika manomboka hangatsika moa zao ny any ivelany eto mafana de isorana fa aza tezitra amiko ny touriste mpanao any fa miditra ny vahiny de mieboka kely aroa sady mitondra vola vahiny koa raha mioboka ny zomaka tsara mahazo vola ny fanjakana zany de mandeha any amin'ny hôtely am'zay mila fehezina zany le izy fehezo tsara fa tsy avy am'ireo planina tonga de mipatitaka tsary mety tsy mety zany fa fehezo rehefa mpiditra zany tsika de fehezo tsara de tadidiko an'izay fehezo zay ny eramada za aloha miteny any mpiasa mpanjakana ny eramada eny tsy ny filoham-pirenena rehetra zay nitondra nanapotika ny eramada fa masaia miteny tamy tetezamita nidiran-doza tamin'io nividy andreo planina tsy fantatra reny tamy andro filoha marakaravalo mbola nahazo bohina 767 zao vopotika de zay tsy mety ary tsy haiko aloha tsy haiko va système-ny eramada ve io koa zany hitaka mamony eramada eo ny mpiasa ndray mandeha gratuit ny famille sy ny anaka tsy misy tsy mety amboary zany fitantanan'ny firenena ny fitantanana zay nga filoham-pirenena Rajoel Andrinirina zaho tsy hoe tezitra aminao fa zao ho an'ny malagasy rehetra ny olon-dehibe mananatraikefa no mety mitondra ny tany fa zahay tanora mbo zatry mampandeha mbo mandehandeha zahay de tsara fa raha misy nahatezitra anao ny teniko de afaka miantso Manuela andao fa presaka de omeko anao zao mety ary masaia anao manala olona enao no hoe filoham-pirenena le matahotahotra tsary mety zahay tsy mampitovy anareo sy filoha marakaravalomanana marakaravalomanana zany rehefa hoe tsy mety miala ianao da miala izy tsy milefidefitra zany ny azy résultat ihany zay eny ary isaorany Manuela nitondran'izay fanazavana zay sy faneho-kevitra ihany koa amma olo-pirenena azy ary dia samy nandray zay horaisiny isika menakafy zay ihany koa no namarana ny Miara Manonja tamin'ity herinandro ity Miara Manonja miainga eto amin'ny MBS Nosy-Patrana io ihany koa ny Radio Mada amin'ny alatsinainy indray ny fotoanantsika manaraka ny fotoana samy ho tahin'Andriamanitra hatrany sika menakafy veloma tompoko